musique. Olympia Festival Music avec la RDJ 96.6 FM et Orange le lundi 21 juin. Une journée spéciale avec Boutou, 2 trophées RDJ Musica, Denise, 5 trophées RDJ Musica, Mad Max, lauréat du titre le plus diffusé 2018, Eljo, RDJ Musica R&B Soul 2020. Animé par Eric, Honora, God, Francis, Renpouz, Larissa, Baron, Shinchan, Gova. Suivez en live l'événement sur la page Facebook RDJ 87.6 FM dès 7h30. Olympia Festival Music. La fête de la musique autrement. Écoute RDJ. RDJ. Tiku Namako. Orange. Wow! I feel good! L'imitation à 2 vitesses. Hainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Allô? Ja, Marhaba. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Je peux parler direct? Manon, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Aminata Sorgo, avy amin'ny Oui, non, c'est... oui, bonjour. C'est madame Aminata Sorgo. Madame est jolie. Madame, très merci, jolie. merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. D'ici. Après, on échange le numéro de téléphone. C'est pas grave. Je suis madame Aminata Sorgo. Aminata Sorgo. Oui, de ASUAMFMSVT. C'est assez loin, mais je rallonge. Hein. Association spontanée des personnes qui ont fait le vaccin, mais qui ne comprennent pas pourquoi le vaccin ne nous permet pas d'aller rejoindre notre 3e mari. Voilà. Combien de maris Cette association s'est créée hier soir et j'ai envie d'en parler. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit il faut que je parle direct sur le radio. Merci beaucoup. À vous de nous recevoir. Mais combien de maris vous avez, madame? Il y a le Mas-Marie. Oui, ça fait... Elle oui, parle le malagasy. Oui, oui. Il y a les voyers Nadan Marie, ça fait 2. Oui. Et puis, il y a le mari, le 3e, que j'allais rejoindre dans un pays que je ne vous dis pas. Malheureusement, je n'ai pas d'enfant à rejoindre, hein, puisque j'ai jamais été enceinte. Mais je pose la question là, hein, parce que on m'a déjà piqué beaucoup de fois. Hein. Avant, on m'a piqué mon argent. Après, on m'a piqué ma maison. Et puis, il y a 10 jours, on m'a piqué le bras avec le Covid. Et maintenant, je vais aller rejoindre mon mari, ouais, qui n'est pas un homme. Non, c'est un voisin. Mais il m'a envoyé de l'argent, mais moi, je ne peux pas. Donc, j'attends des explications. Pourquoi, monsieur, est-ce que madame Aminata Sorgo ne peut pas aller dans le pays qu'elle veut visiter? Voilà. Voilà la question. Donc, j'ai créé l'association spontanée des Africains et malgaches qui se sont fait piquer, mais qui ne peuvent pas aller rejoindre leur mari. Voilà. C'est juste. Est-ce que vous avez des questions? Oui. La première, la voici. Monsieur, on dit oui, on dit pas ouais. Ouais. Ça n'empêche pas que... Oui, ça n'empêche pas que la France est la mère patrie. Voici ma question, madame. Madame Aminata, on dit. Aminata ou bien... Ah, le monsieur là. Oui. C'est le monsieur Renbougie. Oui. Renbougie. Vous êtes quand on de... vous allume la tête. Ah, monsieur, je vais vous allumer la tête. Comme ça, vous êtes la reine des bougies. Ah oui, vous êtes jolie. Je suis le roi de la bougie et toi, la reine de la bougie. Ouais. Je ne comprends pas. Répétez votre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes de nationalité malagasy?
Non, j'ai pas de nationalité, je suis... Mais vous comprenez bien le Je malagasy. suis apatride. J'ai quitté mon pays, j'ai grandi à Madagascar, j'ai grossi en France, j'ai de l'argent en Amérique, donc je suis apatride. Et des fois, quand j'arrive chez les gens, on me dit « Apatride, madame ». Ah oui. Apatride, chambre X. Voilà. Non, c'est Bon, bien le je vais pas malagasy. m'allonger, hein. Je vais Chambre pas X? m'allonger parce que J'étais Quoi ici alors. C'est quoi la chambre X? Maintenant, vous êtes en France. la chambre X pour voir le foot. Mais comme le monsieur qui est là-dedans, il fait pas du foot, il fait des tirs au but. Hein? Il s'appelle Godard. J'enlève le filet et il peut tirer son goal. Voilà. Donc c'était, mesdames et messieurs, c'était Madame Aminata Sorgho de son champ de maïs, entourée de ses hippopotames et de ses éléphants, et avec les chimpanzés qui crient, et monsieur Rémi Bougie. On allume la tête et puis qui s'allume. Je suis de l'Association des Africaines et des Malgaches et des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils se sont fait piquer, mais ils peuvent pas partir rejoindre leur mari qui n'est pas un âne. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. I feel good! L'imitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoko nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy miala mizafy. Alasinainy taratala vilaka misy masabotsy Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra. tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Baobab Plus, un goût azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Manatitra ny arahabantsika rehetra amin'ity maraina ity, miaraba Rainibozy, miaraba ny Inga Francis ihany koa, ary miaraba ny Godard sy ny Salama, Larissa. Mahandry ary mpiaino ajaina rehetrarehetra amin'izao maraina izao. Vantana moa zany fandaharana amin'ity andro alakamisy fa 17 volana zona araka amby 20 arivo ity manohana trano mivantana amin'ny Facebook Arita ny sarinay. 96 amin'ny Facebook izy FM 96.6 YouTube no 96.6 FM 96. Marina lazainy point 6. Fa amin'ny Facebook izy no RTG 96.6 FM mpanohana fandaharana trano moa zany Orange Madagascar ankasitrahana ary ny Baobab Plus. Le amin'ny alatsinainy kio Larissa mba teneny kely sa Godard ny teny izao. Le amin'ny alatsinainy. Ny amin'ny alatsinainy. Hitanareo tompoko ny sarinay izy io Larissa, io Francis, zay Francis manao satroka miaraba moa fa mialatsiny fa sady mijery vaovao ato anaty fijerena vaovao ato. Salama daholo tompoko. Salama be. Mandeha mivantana amin'ny Facebook, mandeha mivantana amin'ny YouTube. 17 androany, 17 jona. Hitanareo amin'izao satroka anaovako zao zany fa dia ny sponsor moa zany Orange dia tsy maintsy anaovana le Orange fa tokony misy olo mainty fotsiny ty solomaso. Raha vao misy olo mainty ny solomaso miaraka amin'ny kasibosy ohatry zao dia hoy ianao hoe zao ve tsy le bandy namatsika ry le niarana tamintsika taloha ry raha manao solomaso mainty zao ohatry zao ve tsy fantatrao izy raha mandalo tsy tsara lalàna izy tsy koba mitsy ny ledaly asorona ny solomaso asorona ny kasibosy dia ny satroka kosa mbola eo ihany satria misy logo Orange tsy mba misy satroka Baobab Plus mbola ho avy moa zany fotoana nazavandrareo an'izay le hoe Baobab Plus zay satria mino say fa teo izy mbola tsy teo za manokana zany tsy mahafantatra an'ilay Baobab Plus fa dia sponsor fotsiny izy ihany resaka bankin-javatra zay izy ty resaka vola angamba an'io raha tsy diso sa resaka iny Baobab Plus eny hoe satsia eny ataoko volany izy raha ohatra ka hamaky an'ity volany banky foiben'ny Madagasikara ty tsika dia vakina izy raha tsy vakina izy dia avy aloha daboka any resaka momba ny mangatsika io andro io full degré tamin'ny alako vao maraina tany an-trano misy famantarana an'ilay degré moa zany ao amin'ilay fiara dia jerena hoe izy full degré rehefa mandalo amin'ny bypass izahay tamin'ny 7 tamin'ny 9 ora
sy fahatelony teo eo de fotsifotsy be iny tanimbary taloha moa izy satria bozaka sisany hoe iny fotsifotsy be zay midika fa misy fanala eo amin'ilay bozaka fanala izay tsy tena mivaingana fa rano mangatsika be ny dikan'iny fanala iny ary iny le mankarary raha mipetapetaka amin'ny vatandohanao satria raha vao ny volonao tratrany kasiny masoandro am'izay rehefa avy eo tsy zaka ny lohanao iny fa tena miteraka aretina rehefa avy eo ary raha ny molotrao ny petapetahany iny de vakivaky rehefa avy eo fanala be de mahafana be foana ny atoandro ny molotra ambony no resako amin'io fa ny molotra ambany vao moa tsy ho tratran'iny koa fa satria ambony ambany reto zany tena any anao kosa fa zava-trafa kosa ambany saroman'le ambany tsy betatra mangatsika io andro io rehefa ohatran'izay ka zany mila mitandrina zany tsika fa ny loha ohatrany tsy tena mangatsika loatra rehefa tena mangatsika tsy miteraka hatsiaka amin'ny vatana loatra fa ny sofina rehefa io sofina io mangatsika de mangatsika vatanao rehefa ny tongotrao no mangatsika amin'ny vatanao fa aloha mangatsika ihany raha Francis raha manifinify le volo ny azo manify be mihitsy ny voloko ny fa mangatsika izy de zay no anasiko an'ity satroka tsamantarana mandeha satroka tsamantarana mandeha mangatsika be mihitsy anaovako satroka ohatran'ity raha bozany tena mampalahelo raha ohatra ka ny foa vao maraina lay kofoboay mampiditra bakiraro izy efa lomoriny loto io bakiraro io ary tsy mitovy ny lokony ny akavia sy ny akavanana ny ray maintingizona tanteraka ny ray somary ohatran'ny mivolom-bato-lalaka de napiditra kapa sy kaobido izy ary de mampiditra pataloha jean izy matory anelakela-trano izy ary dia ireny goelaka ireny no lamba ny tafiny tamin'ny alina anikeo marainy zany zavatra seho zany tompoko tazako eo amorony arabe eo andrefa anambojanahary ireny no antsoina hoe katrami matory amin'ny elakela-trano tsy gardien ny gardien mbola hafa fa de maro ny ohatran'ireny miaina ao anatin'ny hatsiaka miaina ao anatin'ny fahantrana miaina ao anatin'ny tsy fananana trano tsy fananana ninina kanefa enao mijery avy ety ivelany de mijery azy hoe sahirana mijaly mahantra fa izy kosa miaina am'le fiainany de mieritreritra izy ary satria eritreretiny fa izay ny tokony ho izy de hoe ara-dalàna zao fiainako zao ny tokony ho fiainako ary tsy mieritreritra ny zavatra ngeza be ohatra ny ainatsika izy ka ibonoka anaty body fotsy ibonoka anatina koety ary de eo ambonina fandrina amin'ny tsy lenodenoka tsara mihitsy malemilemy tsara ny fandrina moa zany raha voidirana voalohany mangatsika fa rehefa avy eo izy lasa ambositra fanakaiky 47 kilometra nelanelan'ireo ary ny ratsy fandrina ratsy torimaso ary ny torimaso no hitovizana amin'ny zay ka rehefa matory ny olona rehetra na 4 rami izy na tsy 4 rami na 5 rami na 7 rami de miaina ohatra ny mpanan-karena rehefa mahita tory ka misy olona tena efa zatra hoe zay ny fiainany satria mieritreritra n'le vola be hitanareo ny manjohan'ny pikso mandry mihitsy ny eritreritryvola kosa iny ravarasy vo angalany retsy iriry fifiriry loloray fotsiny teny ireny zavatra reny zany taratry ny fiainana eto amboniny ty tany ty hoe manahoana sy manahoana ny filaminatsain'ny olona rehetrarehetra sakao manomboka tsy mahita tory efa hoavy zany le izy efa hoavy zany le izy mana tension ndray ianao efa akaiky le maninona paozy rehefa akaiky koa le mananona paozy fa ny ao anatiny nareo ve efa nandalondalo tamin'ny 7 ora alina amin'ny 7 ora alina ao amin'ny tunnel na amin'ny fitora sasany ariva tunnel ny etsy Amboda de tena mahonena tsika mahonena mijery azy hoe tena mampalahelo jereo ny retolo retsy de indro fa tonga ireo ONG isan-karazany fikambanana piay andrenimanitra reny isan-karazany manatitra zay voarambiny tanany voarambiny tanany no fomba filazako andreny zavatra reny fa ohatrany tsy mety amiko hoe vo tsy rambiny tanana fa ohatra na hoe zay tsy rambiny tanana na na voarambiny tanana tsy rambina zany mantsy hoe zara fa voaray le izy zay tsy rambina zara fa voaray fa tsy rambina le izy na voarambiny tanana de manatitra an'ireny ho an'ny le atsika hoe 4 rami ny 4 rami dia anisan'ny tongo bakivaky 4 rami manana elatra tongo bakivaky ny 4 rami sady maharary no mahamenatra satria taratry ny fahantrana misy izy io efa hatramin'ny repoblika faharoa na tserovako tena
sy nipetrahako teto amin'ity Antananarivo ity. Efa nisy hatramin'ny elabe mihitsy hatramin'ny andro fanjanahantany satria mbola natratra fanjanahantany aho dia nilazana azy tamin'izany hoe mahantra fa tsy natao hoe 4 000 fa taty amin'ny andro taty vao nisy an'io 4 000 dia nisy programam-panjakana mihitsy tamin'izany raofina ny 4 000 hoentina amin'ny camion da toerana any amin'ilay hoe toerana fivoarana sa toerana akany fiarenana dia nisy maromaro reny toerana reny misy anankiray etsy Bongatsara etsy ao ambadika io tendrombohitra ny Avoloha io tatsika io tendrombohitra ny Avoloha io misy ohatran'ny tangoro tendrombohitra zay lavarava zay izy iny ao ambadika ny Alakesika io misy toby fiarenan'ny ren'olo reny fa le efa tsy 4 000 intsony zareo ao efa tsy 4 000 intsony zareo ao fa misy trano ao ary tranona renina naorina tamin'izay fotoana zay tsy fantako aloha na misy jiro na misy rano le izy fa de efa trano ohatran'ny tanàna ray manontolo mihitsy ny ao be de be reny toerana reny io ihany ko no ataon'ny mialatsiny fa manao dokam-barotra na dia mbola volana jona ary zao fa tsy septambra ny hafary Madagasikara zay mitondra an'ireny olo reny miahy an'ireny olo reny any amin'iny faritra antsoina hoe izy iny RN4 iny akaikina Akazobe amin'iny lalana amin'iny Akazobe iny le izy dia misy an'ilay toerana inona teo moa ny anaran'izy iny fa rehefa tadidiko le izy teneniko misy atsimo sy avaratra le izy teny amin'le nisy nahavoan'ny lozam-piarakodia any Jojoby Andranofeno misy Andranofeno Nord misy Andranofeno Sud amin'iny faritra iny dia nisy nanaovan'ny fitondram-panjakana ty teneny io fitondram-panjakana nanao hetsika anankiray fampiarenana an'ireny 4 000 reny dia nampiarenana teny fa indrisy tsy fantatra ny antony manokana fa dia ao aoriana zay fotoana hitondrana an'ireny 4 000 makany amin'ny toerana ivelan'ny Antananarivo reny misy miverina tampoka eto indray zareo ka rehefa anontaniana izy hoe ina ny antony tsy tamana dia tsy tamana any zay satria tsy mety aminay le any be de be ny antony misy miteny Ramatoa Aminata Minanina Minata oui j'en ai entendu beaucoup dans la rue à Madagascar oui quand on est ensemble on dit Aminata maman. Oh, qu'est-ce que vous dites, madame? Non, mais... Amsi vene tup, vous tombez honorae. Honorae, ça m'a cassé là. S'il vous plaît, mademoiselle, faites-moi les photos pour la publication. Moi, je fais exprès de venir faire l'émission radio chez vous. Hein. Le rouge à lèvres, madame. Ça me provoque. Mademoiselle Larissa. Quoi? Larissa. C'est pas grave, je vous fais la rosa. Larissa, c'est la rosa. C'est pas grave. C'est pas grave. Avec votre constitution, vous ne devez pas vous appeler Larissa, mais la rosa. La rapée. Le sujet brûlant qu'on ne peut pas occulter, c'est l'explication, parce que moi j'ai appelé monsieur le directeur de l'OMS. Je l'ai appelé hier soir, quand j'ai entendu la communication à propos de... En tout cas, ceux qui ont fait le vaccin, c'est pour être en bonne santé. C'est pour ne pas attraper le Covid. Et alors, c'est très bien, parce que là, on est en bonne santé. On vient de se faire vacciner, ouais, pour ne pas dire un autre mot. Maintenant, on entend que c'est de la géopolitique commerciale, que dans cette liste de vaccins qu'ils ont sorti hier, c'est que ça va changer parce que nous maintenant, parce que on est encore en période de pandémie, on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit, même si moi je suis déjà sorti de la chambre, mais les malgaches ne sont pas sortis de l'auberge. Donc nous, on fait partie de la liste des gens qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis déjà. On pose la question parce qu'on les a pas vus se faire vacciner. Alors on pose la question. C'est pas de l'humour, c'est sérieux. Donc on m'a dit que bon, tous les listes de vaccins et tout ça, c'est bien pour ceux qui ont déjà fait. Donc l'assurance qu'on veut avoir, on pose la question sérieusement, même si c'est Aminata qui parle. Hein? On m'a dit Sarah Kavina, Annie Madame Aminata. Oui, très bien. Moi je l'ai acheté quand j'étais avec mon deuxième mari. Ouais. Donc je pose la question, la bonne santé avec le vaccin Covishield, c'est très bien. Voilà. Et voilà. Donc c'est l'essentiel. Après on dit, oh,
La boucle est tombée. Les boucles, ça s'appelle les boucles. Et attends, je vais La pub va tomber, madame Aminata. Rehefa avy eo tsika miresaka momba ny Coca-Cola sy Ronaldo. C'est le mois de la langue malagasy, hein. Oui, j'apprends. Ah, aloha pub zany. Oui, faut pub. Vaovao be miaraka amin'ny Itel. Smartphone A37, les téléphones na hoan'ny rehetra. Plein écran HD+, Waterjog 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka iteveroyana ilay téléphone. Mémoire interne 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh am'le maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, lay safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Kubainy efa masaka, sakafo natao an'ny zaza manomboka ny fahenibolana, zaza mianatra, tanora, bevoka, mpanao fanatanjahantena, zokiolona, afa-pahasahiranana ianao satria tonga dia vonona sady matsiro. Mitety tokantrano isanandro amin'ny vidiny 300 ariary monja. Kubainy, be otrikaina, sady ara-pahasalamana, fampinonondreny ihany hatramin'ny fahenibolana, tohizo ny fampinonondreny hatramin'ny faharotaonan'ny zaza sy mahasolonondreny. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimby tsisy raha misasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasy. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Itel am fety! Mikarakara tombola goavana be ny Itel am ty volana Jona ity. Ny voalohany hatramin'ny 30 Jona mividiana smartphone Itel na Itel TV na AirPod Itel ary mandraisa anjara amin'ny fisarihana sao ianao ny tsara vita nahazo loka avy amin'ny Itel. Loka maro be no zaraina toy ny réfrigérateur, Itel TV, subwoofer ary smartphone Itel A37. Aza tara ary makanisa any amin'ny revendeur Itel akaiky anao manerana ny nosy. Itel, enjoy better life. Ao amin'ny Aigle d'Or ateo styléphone, collection gasy stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha teo stylé ianao e. Jifaodiany zao ary les collections gasy stylé an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy stylé. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Menay anao ny fiovana, Baobab Plus anome anao ny hazavana. Kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro, TV homme 5000 miasa aminao isanandro. Jiro efatra sy télé écran plat raha. Oay, sady afaka hisargena finday. TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro. Antsoy lara 034 11 373 39. Baobab Plus, angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Arrivage vaovao be no hitanao manerana ny Sopromera rehetra ary io fitsinjovana antsika dia nasiana fihenam-bidy hatramin'ny 520 isanjato be izao raha trondro ny Sopromera. Ny G 700 ariary monja dia mahazo, ny banane 400 ariary ny fefany, ny barakoda 700 ariary dia mahazo e. Otrikaina mahasalama ny trondro ka inona nandrasana? Vonjeo ary ny Sopromera akaiky anao fa efa misokatra avokoa izy rehetra. Sopromera, mora, azo antoka, be isafidianana. Ça sent la fête. Oui, c'est la fête. Ça vous dit de faire la fête et des économies en même temps? Alors, célébrons la fête de l'indépendance avec Softy.
papier toilette, essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs à jeter. Profitez des prix d'exception sur une sélection de produits Softy. Du 14 au 27 juin chez Jumbo Store et à partir du 15 juin chez Shoprite. Softy, là, on est bien. J'ai efa manangan-tsaina tsy mihira ny iram-pirenena fa dio manao ireto fihetsika ireto. Ireto ny fihetsika fanao rehefa manangan-tsaina. Esorina ny satroka ary mifantoka ny saina. Mahitsy manaraka ny vatana ny tanana ary tsy mihazona zavatra. Mijoroa mahitsy, akatona ny tongotra. Miatrika tsara ary tsy mihetsiketsika. Mihira mafy. Ho fanomezana asina ny tanindrazana. Amin'izao fetiny saramandry zao manana fandriana hividianao atokantrano dia ny magazay Cosmos ny safidiko. Ny magazay Cosmos ny safidiko satria hatrany 30 jona dia saramanitra miavaka miaraka amin'ny Cosmos. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 700 amin'ireo entana maro samihafa voafandina, finday, électroménager, fanaka sy kojakoja tokantrano ary fahitalavitra. Tolotra manakely manerana magazay Cosmos sy ao amin'ny tranokala www.cosmos.mg. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ireo tsara ho fantatra mialohan'ny hanaovana ny vaksiny. Olona salama tsy mitondra voga. Aorian'ny fanaovam-vaksiny dia ahena ny fampiasam-batana. Fadiana ny tanin'andro be loatra. Fadiana ihany koa ny mihinan-kinana fanafody tsy nahazona lalana avy amin'ny mpitsabo. Manantona tompo-pahasalamana vetrany raha misy tranga mampiaya. Ajaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena isy roa na fipariahan'ny valana aretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a? Maimaim-poana tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana ny vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Toanany vahoaka Amerikana. Amin'ny Angleterre ny fanomezana tsara indrindra ny Sofety miray izao. Mividiana kapa hoditra 100 amin'ireo vokatra voafantina ho an'ny dady fa mbola hisy fanomezana hafa tolotra Angleterre toy ny bracelet, porte-clés, tolotra manapetra. Angleterre, miaraka amiko isan'andro. Ny Baobab Bank Madagasikara dia mitsinjo hatrany ireo mpanjifa ao aminy. Ho an'ny fampindramam-bola dia mihena hatramin'ny 10,700 pezao ny tahany zana-bola sady maimaim-poana ny saran'ny fikarakarana. Voakasika avokoa ny fandrarana rehetra, ny varotra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny fambolena sy ny sehatra maro samihafa. Manatonary ny masoivo Baobab Bank Madagasikara fa angana dia hivoaka ny volanao. Alefa seima. Oh, famisinde. Vufchavun kile vita seime. Mandocha tsara vocha kandano. Na enya mpasana kuwa wachano. Tena mandaitra. Sadi manitra. Ratifa diuvana. Anamoar de video. Nan lamba databatra lamba pandrina. Yakanzo fitafun fiana kavina. Zereu fama diudole nchanson kuza kuza. Manondo tamilai be Satkuta Luvuvsavunun vatan se Amsanya watanana umadiu be Anakis madama nakuram se Sama piasa savun se ime Se ima Antkun fadiu vako. Que de news chez KFC! Le Lunchbox arrive chez nous. Le Lunchbox! Dans ta box KFC, tu auras du poulet, des frites succulentes et notre pain moelleux. Notre Lunchbox est à 9 900 arrières. Du lundi au vendredi, de 11h à 15h, à KFC Accordi et à KFC Tana-Waterfront. Le Lunchbox KFC est à 9 900 arrières. Bon appétit! Shell noazoantoka satria fitaovana vao marina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba halorana anao ny fatrana solika tena izy. Starnaka, tes boissons stars livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Fotoana izao ijerena no Vegas ao amin'ny Bouquet Canal+.
efa kely sisa ny fotoana anaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus andiany voalohany koa ararotegnany sady maimaim-pona ny e Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RTJ amin'ny Val Maraina. Eto amin'ny fotoana fampalalam-baovao antsika amin'ity maraina ity. Malotra ny araba tokolasy valy manasasika rehetra anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao. Mandry ny ety amin'ny lafiny teknika mpandiaka marandy anaty kosa no manolotra izany ho anareo. Ny pejy ny fampianarana avy hatrany no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity. Raha mbola tsy milamina ny toedrara any Toliary any eo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana dia izay namoizana aina olona iray omaly sy fampitehana tranon'olona dia hetsika ihany koa ny aty Fianarantsoa ny refitrefitra ny bomba mandatra dranomaso nanoloana n'izany fihetsiketsehany ny mpianatra any amin'ny oniversitéany Andradrato any Fianarantsoa izany araky ny fampitam-baovao. Itakilan'izay dia miantso ny mpianatra ho tony raha matoa minisitry ny fampianarana ambony fa efa mandeha ny fikarakarana mahakasika ireo vatom-pianarana izay mampisy olana amin'ity mpianatry ny anjerimanontolo eto Madagasikara ity. Eo amin'ny pejy ny fifandraisantsika avy any ivelany sy ny fahasalamana nanambara ny masovony frantsay maly fa dia tsy mahazo miditra any Eropa ireo izay tsy vita vaksiny amin'ny miady amin'ny Covid-19. Ireo vaksiny eken'ny vondrana Eropeanina ihany anefa no azo ampidirina sy mandeha any amin'izany toerana ny Eropa izany toy ny Moderna, ny Pfizer, ny AstraZeneca, ny Johnson fa isan'ny tsy ekena kosa ilay vaksiny nataon'ny vahoaka malagasy dia tsy inona izany fa ny Covishield. Eo no mampametram-panontaniana ny maro ahoana ny mahakasika izany rehetra izany miandry ny fanazavana avy amin'ny solotena ny OMS ny firenena mikambana miasa eto Madagasikara ireo diplomaty ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny vahoaka malagasy satria dia izy ireo no ny fandesilahatra ny dirany ty vaksiny ty teto Madagasikara. Eo amin'ny pejy politika sy ny raharaham-pirenena nolanina teny amin'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna miady amin'ny politika manatsara ny politika pirenena momba ny kolotsaina. Ty volavolan-dalàna ity dia hitondra finantsarana sy famenoana izay banga tamin'ny lalàna tamin'ny 5 ametrahana ny azy eo amin'ireo vaovao samihafa kosa izay raiky amin'ny raharaham-pirenena izay ihany toy ny fanao manera dia nampafantatra ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika fa lasa nivoaka any ivelany ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ity fivoahany ity moa dia nambara fa fivoahana manokana mahakasika ny fiainam-pianakaviany ary zoany ny manatanteraka izany ka izay antony nampahafantarana ny vahoaka malagasy izao fivoahan'ny filohan'ny Repoblika izao satria dia rariny sy zoan'ny vahoaka malagasy ny mahafantatra izany. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena tontolon'ny baolina kitra ny farana omaly ny fampivondronana finarahana fiofanana izay notanterahan'ny baren'ny Madagasikara nandritra ny 10 andro izay notarihan'ny mpanazatra vaovao Erika Rabesandratana. Nandritra izay 10 andro izay no nanambaran'ny mpanazatra fa ampy ny tiliny sy nampafatany sy nahalalany ny mahakasika ny mpilalao tsirairay avy ampy ihany koa andrafetany amin'izay manomboka eto ny tetikaty ho ampiasaina entina hiatrika ny fifanitsanana amin'ny amboara eran-tany amin'ny fiandohany ny volana septambra ho avy izao. Ny fampivondronana manaraka ho hiatrany ny mpanazatra dia amin'ny 30 ny volana aogositra izao ary amin'ny voalohany ny volana aogositra izao no amoaka ny listy ny mpilalao hiatrika izany fampivondronana izany ny eo anivon'ny federasiona malagasy izay miaraka amin'ny mpanazatra Erika Rabesandratana.
fa eo amin'izay tontolon'ny fanatanjahan-tena izay ihany amaranasika ny vaovao efa tonga somatsara any Monaco France ny Maki ny Madagasikara vehivavy amin'ny lalao 7 hiatrika an'ilay lalao famenona na match de barrage zany hiakarana any amin'ny lalao olympique atao an'ny Japon. Salama tsara ny lalao rehetra satria tao aorianan'ny fitiliana natao dia négatif zany hoe tsy misy mitondra ny tsinikaretana coronavirus izy ireo na ny iray aza. Ateo indray tompoklasy tompovavy ny fotoana ny famparalambavao atsika tamin'ity maraina ity mirary tontolo andro mahafinaritra ho atsika rehetra mametaka ny veloma mandrasaka ho amin'ny raha pitso indray. Célébrons ensemble la fête de la musique. Olympia Festival Music avec la RDJ 96.6 FM et Orange le lundi 21 juin. Une journée spéciale avec Boutou, 2 trophées RDJ Musica, Denise, 5 trophées RDJ Musica, Mad Max, lauréat du titre le plus diffusé 2018, Eljo, RDJ Musica R&B Soul 2020. Animé par Eric, Onora, God, Francis, Renpouz, Larissa, Baron, Shinchan, Gova. Suivez en live l'événement sur la page Facebook RDJ 87.6 FM dès 7h30. Olympia Festival Music. La fête de la musique, autrement. Écoute RDJ. RDJ. Tico, Namako. Orange. Syria. Leobe. Rive baovao. Sy rivotra fotsiny be zany. Rive baovao. Syria. Sy rivotra kely rehefa manala baka de Syria. Miarabantsika menakavy ary dia arabaina jiaby aroa tsy maty foa manay. Tena mariny. Tena misaorany Jehovah ry fanahiko ary nizy rehetra atao anatiko misaorana fa dia nomeny fahasoavana maro zany ny olona miteny zay le ty tsy mino an'izany iny anjaranao ka samy manana ny nono io fa dia ninahy zany zay dia zahako mitsodrano anareo ohatra ny maman Edvise anaovana kopatanana fa dia ny arabantsika rehetra tamin'ilay mpandeha zay fa fona mampafahadimy koa zay le corona tsy ny molaty io moa zany tsy ny molaty ny avy andresaka fa ny momba ny reto avatsika 4 ampiko fotsiny any ambadiky mahasolo any Akadinondry dia misy toerana anankiray midadasika izay nanaterana ireny 4 ireny koa dia efa tsy 4 tsony izy fa fa olona satria ohatrany cité efa olona fona toko ohatrany cité any 67 be folo le cité misy azareo any dadasika be mihitsy dia tena zareo fa maleo tena mamboly miompy ohatran'ny fireneny tosy fa le lalana makana tsy 4 miny tosy anaovako azafady amin'ny ray aman-dreny mihitsy ary io lalana io ka taloha tidrao na vita tara fa lasa efa ratsy be le izy fa lavitra le izy dia izay mbakin'ny Samuel sy ry Lola sy ry Stéphanie moa fa nanao spectacle zay zay anefa fohitako tany tsy tany izy ka efa tany kaiky ny ray izy tamin'izany fotoana zany dia iry ananana koa misy anankiray toy tanàna ohatran'izay iry Ankazobe iry misy ohatran'izay koa dia ny fanontaniana mipetraka hoe nahoana fa ireny le fa 4 efa maty no alefany raha vao mialety vety fona hitako ny tiako tenena hoe le finiavana ohatran'ireny tamin'ny fitondrana teo aloha mba tsy tenena ty tamin'ny fitondrana izy no nanao an'ireny ka ny zavatra ohatran'ireny ao anatina sosialim-bahoaka no any an-tanana ny ministera ny ministera mponina ny présidence mihitsy
anao a zavatra ohatran'ireny a raha ohatra ka hitady vahaolana maharitra ho an'ireo a mpatory an-tsena sy mpatory any amin'ny tonelina sy ny matory any amin'ny rehetrarehetra eny a itsika. Fa ianao ve mihevitra fa tsy ho foana mihitsy ireny na dia matanjaka ara-toe-karena sy mandray firy-tapitra sy isam-baravarana zany tsy maintsy foana fa mba miena any ary aloha resaka mba ienany ireny takan'le hoe mba ienany eny kolikoly mba ienany eny izy koa hitana impozy locuteur administrative zay mihitsy misy koa nefa nray impozy salarisary efa safidy mihitsy hoe allo zay iaina am'zao ihany satria zao ihany no mampetipety anay zao ihany sarotra resena lahatra koa misy hoe kampe misy zay nidy varavarankely rehefa miariva fa aty zay allo zay eto ihany ozy izy sakafo nangetiko zany ange makaraky bonay tsy zakanay reny izay tsy mahita torony fentena sao de vovaky zay ho aza mena fanafody fa zay nge ny pesta aza matahotra anay zay alefiteny zareo misy manao zay fa tsy nyrehetrarehetra ko sasatsasany fa misy zavatra tahaka zao hoe ianao mijery no nena mijery an'ireny sokajireny malahelo sy mitaintaina hoe anao andro matiny atsika eto zao atrinomaly a manara-maso eto akaikitsika eto dorany ireo fatina baolitra dia eo izy no mamindro dia ny saiko izy omaly 13 mianaka eo izy misy vehivavy anakireo mitango le eto anany eto zany le eto analakely tsy nitononiko le toerana vato dia raha nyteny azy lay mpiambina ato akaiky ato dia ohatrany tsy teo ry zareo navelany teo nefa ny lavenina nifatina fako zay saika hodorany kanefa dia tsy voadotra dia rehefa atoandrotandro omaly tokotokony ho tamin'ny valo sasany teo tamin'ny sivy dia iny lay mpamafa ireo anakiroa izy mitondra labrouety de mamafa voakarama zany reto hanadio ny loto avelany reto tsy fiampangana to mpontenena zany fa zava misy ka eo ianao zany miampy lay fitserana sy lay onena miampy fahasosorana indray izay zavatra zay mbola fanontaniana anankiray fa ny tokony atao angamba dia ny hoe le voateny teo atao zay ampihenany reny zany hoe mba miteny aminy manao hoe misy eny toerana efa natokanao anareo misy eny fiahinana anareo ary raha enje inantovarotra any amin'ny ara-mbahambahana molotra arabe naona koa moa mba tsy tenenina koa reny olony reny hoe reny sokajin'olona reny katrami zany hoe mba tsy fanao kosa manao loto eto le mampirela koa hitako mampirehitra baoritra koa fa nena ny saucisse fumé ndray jery matetika misy olona le tenenina teo afanaina ny entana ay moa zay le izy Larissa oui bonjour et venez dit à personne je suis d'origine malgache. Ah oui. Oui, d'origine malgache à cause du voisin de mon père. Ouais. De quel groupe ethnique? Ma mère est d'origine pakistanaise à cause du voisin du père de sa maman parce qu'avant il était au Tadjikistan. Oui, voilà. Bon, parlons de tous les sujets parce que excusez-moi de parler français parce que je m'adresse un peu aux Français aussi, hein. Il y en a beaucoup. Quoi? Les Kavnavé? Les moules. Oui, ça s'appelle le Kavnavelbe. Le Kavnavelbe. Ah, les Lukumena. Je l'ai hérité, Kavnavelbe, je l'ai hérité d'un aïeul de Ranaval, non? Oui. Le quoi? Le quoi? Le Lukumena. Le rouge à lèvres. Allez, embrasse-moi, Rémi Bougie. Ne me provoque pas, hein. Rémi Bougie. Ouais. Tu veux que je te montre mes pommes? Oh, je peux pas savourer ça. Hein? Non, ce que je ne voudrais plus. Voilà mes pommes. Rémi Bougie avait eu l'esprit mal placé, hein. Rémi Bougie. Pomme rouge. Il faut chauffer le pain perdu parce que c'est l'hiver. Ah oui? Rémi Bougie. On s'échauffe. Comme font les 4 Je te montre mon pain perdu. Ah oui. Ce que je veux dire. Pain perdu. Voilà mon pain perdu. Ah, c'est du ramanou. Ouais. Non. Mais oui, sérieusement, tu veux que je te montre mon œuf sur plat? Oui.
Non, non, non. Non, mais zany asio zany non. Voilà, je veux parler Non aussi. sur plat. Oui, ça fait longtemps que j'étais dans la M jusqu'au cou. Hein. C'est pour ça que je parle français. Parlons des grèves. Mahay miteny malagasy betsaka ihany izaho. Iray volana iteny malagasy izao. Iray volana miteny malagasy. Eny. Araky ny teninareo teo dia je lis beaucoup aussi. Hein. Moi, je crois en beaucoup de choses. Hein. Oui. Je crois, qu'est-ce qu'on dit là? Samy manana ny nonony. C'est ça, non? Oui, oui, c'est Eric qui a dit ça. Hein. Voilà. Samy manana ny nonony. Oui, allô? Ny Andriamanitra enoko, de Andriamanitra. Ah bon? Oh mon Dieu. Oui. Oh, non, j'ai fait faux, ouais. Miresaka ijereo zavatra mitranga zany resana tsara fotsiny vaccine aloha zany a monsieur Ndrenabo Bandi Akama, on a parlé de ça. Hein. On pose la question et on attend des réponses. On pose la question, on attend des réponses. On a fait le vaccin, ça nous fait de la bonne santé. Après, il y a quelque chose qui ne cadre pas parce que il y a monsieur le président ici, le chef de l'Union européenne qui s'est fait vacciner. Il y a déjà des diplomates. Et puis il y a les Nations Unies qui appellent les gens, venez vous faire vacciner, venez vous faire vacciner. Et après on dit que est-ce que c'est du bon? Bon, voilà. Et j'espère que ça va s'arranger parce que j'ai aussi un petit amant là, j'espère qu'il ne sera pas lacrymogénisé. Hein. Parce qu'il paraît qu'il y a déjà 2 morts, hein. Je ne blague pas là, sérieusement. Aminata aussi fait partie de l'association de ceux qui disent tout haut ce que les gens pensent tout bas. Voilà. Je reviens tout à l'heure. Hein. Gros bisous avec le pain perdu, monsieur Rémi Bougie. Rémi Bougie. À bientôt. Tu peux me montrer ta bougie? Oui. J'en ai plus de 1000. Hein. Ah bon? 1000 bougies, oui. 1000 Clément, 1000. Mais moi, la bougie principale. La bougie qui fait allumer le moteur. Son démarreur marche bien encore, monsieur Rémi Bougie. Sinon, ta bougie a brûlé. Je me tais. Attention. Voilà, à tout à l'heure, mon chéri Bougie. Zakandray koa zay aloha ray bozy Aminata ve lesy de misy toerana ny vahaolana moa zany de vahaolana maharitra no tadiavana satria tsy fiainana tsy vita menimenina fa itsika moa zany maloto makatso makaro fa ny fandraisana ndraiky tsara aizany am'le izy le izy koa marina zany ndraiky fa le tsy tena antony mahatonga ny fandotona io a de isika rehetra ihany mandota an'io aloha voalohany zany hoe le fomba fiaintsika amin'ny ankapobeny mihitsy ai manjary tsy mahasampasan commune tompoko fa alao zay lotona ity am'zay mba miasa zany hoe le fotom-pisainantsika mihitsy no tokony vaina voalohany ao anatin'le hoe fanariana fako aloha fa io a isika mieritreritra mihitsy hoe barona za tena niala tsiny fa za nasika be tamin'le mpandeha zay tena teo amin'ny lalana mihitsy nasika farak'izay nasika tsaroko satria niampy nanaran'le sisana sikara de be de sy na le olona nanaran'le ana de namaly le olona nariny le boaty le avy nihinanana an'le pizza de niteny kosa aloha tena niteny hoe fa andray kosa zao mihitsy mivaly tenitenenina fa ilanga andovany io satria ny tsara baben'ny olona de iny ny andaraiko an'izany reny lasa raraiko navaloko anazy tena navaloko anazy tena tsotra kely fa alika anareo nga ho amin'ny olombelona mamafana io alika anareo ve ny olombelona mamafana io fa fanalikana olona ngela izy fanandevozana olona fanakisoavan'olona ny voaka le olona efa lehibe tao aorianan'le fiara satria le fiara loko maintimainty be itony ny fitaratra de le banteo anoloana le monsieur bevava izay fa ozy tsy misoran'Andriamanitra fa niovavoa fa raha za taloha iny efa niainga niala teo amin'le anina teo mivoaka vany le zokobokina be le ramatoa efa lehibe no mivoaka tao aoriana teo de niala tsiny zay ny maha-olon-dehibe azy zanany le nanariny tsy fantatra aloha na inona na inona de nalainy le boaty de noety niverina atao anatin'le fiara za tena mankasitraka tompoko le marina ny mibarona rombako manana mihitsy izy mamahity fizy zay fa le itsika mihitsy ny tena manabarabara olona mampianatra ratsy isika mbola pina ihany zany le taridresaka am'izay lasa tafitra kokoa le izy fa io a isika mieritratra ny olona rehefa maloto na ny olona rehefa sahirina de tia maloto kokoa atsia
fa ny olona tena manana fiarakodia milay be mihitsy tena manao azy rehefa le mitondra fiarakodia izy ka mandratry ny embouteillage ohatra zany manisy ndelo izy manisy ndelo izy vao isina ny lelony dia avoaka moramora ny tany miaraka am'le mosoara de mody mijery rétroviseur tapika izy tsisy ninona tsisy moto alasa ny rehefa aveo de misy izy latsika teo iny fa tsy teto aminay toy zany tsy fako nefa fakonareo ibarona hoe tsy matsentsy efa fako ihany zany efa fako foana ihany ka rehefa tezitra amin'ny fako na de hopay any izy eo fako io de mitsoaka ny farany fa le fako matsy de zao rehefa samy alatsaka eny amin'ny arabe sy sisa ihany ataovy lavaka lalana rey zany de feny lavatavaka reny ataovy eo le fako de mba mitsetsitsetsinao iny de mba mahatsara lalana rehefa tsy mety zany barona ka izy le manarany koa ke zany efa fakofakon'olona kosa izy manarany fako any tena mifona tamity za le mihinana fanafody isaky miray minitra ty de le fanafody rehefa le fonona fanafody iny foriporitra lasa kely bilitika kely de natsipiko ny atezeran'le zanazarana ny anao tena za tsy zatra manao an'izany ka fa nieritreritro hoe lasa kely bilitika kely le izy de tsy de maninona iny raha tsipiko fa ny atezeran'le zanako tena mifona kely tam'izay tena mifona balitiny ianao de raha fa miaina zany zay tafiditra anatin'io fa ikongery barona izy mahatonga an'io mierinao mieritreritra kely ozy izy de atevanao de ny olona koa mieritreritra na moa le fiteny frantsay le zany drano hoe fako recyclable iny zany recyclable ny any ivela na le fa lasa lavitra ngeny any satria le fomba fisaina sy le ohatran'izay mihitsy ny zany rehetra zao vadika daholo fa isika zao raha mandeha eny amin'ny atao hoe akamasoa eny Andriamanitra tsy akamasoa eny Andriamanitra de misy olona misy fiarakodia de tena mivelona amin'io resaka fako io fotsiny zany hoe ireo fako rehetra zay azo vadika ohatrany hoe plastika de misy manangona plastika sachet ina angonina de lanjaina rehefa aveo de misy olona mitatitra de mitondra anazy mandeha makany amina toerana anankiray mamadika an'iny ho lasa fitaovana anankiray azo ampiasaina rehefa aveo ka misy zao le etsika kalakirany hoe kopa-kelatra zay erana am'le orinasa le miaramiasa amintsika iny foana iny dia manangona tavoahangy plastika zany izy rehefa tavoahangy plastika de alatsao ao fa rehefa latsaka reo ao iny tavoahangy plastika iny dia iny aveo omena an'ireo orinasa eto Madagasikara mamadika an'iny ho lasa fitaovana azo ampiasaina indray mety lasa kopy iny any amintsika any ray anany de eritretra zany way ity zany le fako tamin'iny efa mivadika kopy iny na mety mivadika tuyau iny na mety mivadika zavatra fa azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ilay fako reny zany le tavoahangy plastika reny atao de atao misaraka mihitsy le fako zany hoe ny varimasaka sy ny zavatra any ato daholo ny atao plastika ato daholo ary nanao an'izay ny commune Antananarivo renivohitra ny any ivelany efa manao an'io mahafinaritra amity eto koa rehefa manomboka manao ka fa ny atsika io zany mbola mety mila folo taona etsika vao tanteraka zany fa le manomboka ny zava-dehibe fa manomboka manao daholo zao hôpitaly eto zao de ny hôpitaly ny any amin'ny grande surface ary ny publicité ampidiram-bola de malaky izy zany ny olona salama no afaka miary sakano ny fianaky ny corona manao varivavorona ady zao ny iray metatra aza mivorivory fa raha sendra misy marary ao de mifamindra aretina tsy manantongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy aza be dido fa mitady loza ho anteny zany ary andoza ny hafa iza ianao olo-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partany valana retina COVID-19 Chérie, namokatra modely asaramanitra vaovao be miaraka amin'ireo mpianatra isika aminy ao amin'ny département master design et innovation ny Aigle d'Or c'est oui ouais wow tena raitsy izy zany misy safidianana tsara ho an'ny fianakaviana manontolo modely amin'ny lokony Madagasikara stylé sady hoditra zato isan-jato vita malagasy Sako ividian papa sy maman sako te ho stylé sady mahazo fanomezana porte-clés ihany koa any Ndao aingana ary any magasin Aigle d'Or Aigle d'Or miaraka amiko isanandro Manakaiky anao hatrany ny mpanao vaksiny Covid, misy ekipa vaksino mobile miteto ireo district eto Analamanga, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo, Manjakandrimo, Andramasina, Ankadibe, Anjozorobe, ekipa avy fitaovana sy nahazo fifanana. Misy ny fanentanana sy fanaovam-vaksiny atao isapokotany. Misy ihany koa ny peta-drindrina manambara ny daty sy oran-dalovana sy hijanona amin'ny vaksino mobile. Araroty ny fandalovan'ny vaksino mobile eny amin'ny toerana misy anao. Eto ny karapanondro-pirenena, mahazo kara-vaksiny ny olona
rehetra manao vaksiny maimaimpoana tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny antsoiny 910 mba hahafantarana ny toerana misy ny vaksiny mobily na misy vondron'olona mihoatra ny 20 hanao vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miaramita nous sommes salam, miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Toanany vahoaka américaine. Trinquons et levons un verre Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collector gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux. Ao amin'ny Aigle d'Or até o styléphone. Collection gasy stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva. Natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra. Raha te ho stylé ianao e. Difaudiany zao ary les collections gasy stylé an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy stylé. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Menay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isan'andro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka ichargena finday TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ça sent la fête. Oui, c'est la fête. Ça vous dit de faire la fête et des économies en même temps? Alors, célébrons la fête de l'indépendance avec Softy. Papier toilette, essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs à jeter. Profitez des prix d'exception sur une sélection de produits Softy. Du 14 au 27 juin chez Jumbo Sport et à partir du 15 juin chez Shoprite. Softy, là, on est bien. Amizao fitness aramanitry zao manana fandriana hividianao atokantrano dia ny magazay Cosmos ny safidiko. Ny magazay Cosmos ny safidiko satria hatramin'ny 30 jona dia asaramanitra miavaka miaraka amin'ny Cosmos. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 700 isan-jato amin'ireo entana maro samihafa voafandina, finday, électroménager, fanaka sy kojakoja tokantrano ary fahita lavitra. Tolotra manakely manerana magazay Cosmos sy ao amin'ny tranokala www.cosmos.mg. Cosmos, votre partenaire de confiance. Aoriany fahavitany vaksiny amin'ny coronavirus raha toa ka manavy miakatra ny hafanana marary andoha misy manakitsako amin'ny vatana mahatsiaro reradreraka aoka ho tony fa mandalo ihany izany ary izany no mampiseho fa mandaitra ny vaksiny raha sanatria nefa ka tsy miafana mandritra ny 2 andro ireo seho voalaza etsy ambony ireo dia miverina vetrany manao fizaham-pahasalamana eny amin'ny tsabo na atoko-pahasalamana akaiky fa maimaimpoana ny fandraisana tanànanao ajaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena isy roana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus arovako ny tenako arovako koa ny hafa anao vaksiny a maimaimpoana tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miaramita nous sommes salam, miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Toanany vahoaka américaine. Depuis 3 ans, nous sommes une centrale de réservation de taxis pour la France. Vous maîtrisez parfaitement le français oral et écrit, vous avez une bonne culture de la France, vous avez terminé vos études et vous êtes à la recherche d'un emploi à temps plein en CDI. Vous êtes disponible et dynamique, venez rejoindre notre service client. Un salaire motivant de 600 000 arrières à plus de 1 million d'arrières. Cantine, transport pour les heures de nuit, hostie et knaps, bureau en plein centre de Tana. Shift disponible de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h du matin. Expérience appréciée. Pour déposer votre candidature, merci d'envoyer votre dossier CV plus lettre de motivation à Seracera International par le biais du mail ayna.recrutement@seracera.mg. On n'attend plus que vous. Misy plan vaovao indray hony ao amin'ny KFC namoaka lunchbox ahony le rony. Lunchbox is here baby. Box aray misy poulet KFC amin'ny tsirony sava be, misy frits mofo. Doi lunchbox zany ko. Isan'andro mialatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 9 hatramin'ny 3 arivo. KFC à Courdigue na KFC Tana Waterfront. Lunchbox au KFC 9900 ariary. Minana finaritra KFC.
Chérie, namokatra modely asaramanitra vaovao be miaraka amin'ireo mpianatra isika aminy. Ao amin'ny département master design et innovation ny Aigle d'Or. Ah c'est oui ouais. Wow, tena raitsy izy zany. Misy safidianana tsara ho an'ny fianakaviana manontolo. Modely amin'ny lokony Madagasikara. Stylé sady hoditra zato isan-jato vita malagasy. Zako efidiany papa sy maman, zako te ho stylé sady mahazo fanomezana porte-clés ihany koa any e. Dao aingana ho any magasin Aigle d'Or e. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Célébrons ensemble la fête de la musique. Olympia Festival Music avec la RDJ 96.6 FM et Orange le lundi 21 juin. Une journée spéciale avec Boutou, 2 trophées RDJ Musica, Denise, 5 trophées RDJ Musica, Mad Max, lauréat du titre le plus diffusé 2018, Eljo, RDJ Musica R&B Soul 2020. Animé par Eric, Honora, Goth, Francis, Renpouz, Larissa, Baron, Shinchan, Gova. Suivez en live l'événement sur la page Facebook RDJ 87.6 FM dès 7h30. Olympia Festival Music. La fête de la musique, autrement. Écoute RDJ. RDJ. Tico, namako. Orange. Sudivta! Sudivta! Solo amizay. Ah non. Lasa angatsika aromandry. Andeha ho izy. Miarabantsika rehetrarehetra amizao maraina ny alakamisy fa firy moa tsika zao? Fa 17 17 ny volana izao. Jona. Ary ahoana zay anao? Amin'ny 7 ora sy firy minitra zao? 4 ora sy 23 minitra zao. 7 sasany sy 80 minitra izao. Tokoa re satria ireo 4000 no nasindresaka teo. Ireo moa dia mangery ireo. Etry sy roa am'izay tiavany azy ary mampieritreritra. Io zany samy manana ny any an-tsainany ny olona. Misy loha tsy miraharaha zany izy. Fa misy hoe aiza moa reto olona reto no manao ny miavela, aiza izy no miavela. Miavela? Miavela zany ve tsy olona miamaty? Miavela zany. Aiza ireo no mikaka? Aiza ireo no manao maloto? Jerenao no manodidididina an'le toerana misy an'le toeram-piasan'le 4000 tsy misy toeram-pivoahana. Nefa ry zareo dia ireo ary dia hitanao fa dia miletra mihinan-kanina. Nga Francis moa dia efa nahazo vava mahery mihitsy tamin'ny 4000 anankiray satria vavana 4000 nanao maloto tao ambany tato ambanitsika tato zany ary mandranoka mihitsy mavomavo. Dia hoy Francis hoe andray ry madama eto ve le zanako no kaka eto ka mihinan-kanina izy ry tia tsy maintsy mangery. Niala moramora namana Francis Turbo Alexandre niaka Zafiarson tam'izany. Zaza mihinan-kanina hono io ka tsy maintsy mangery. Zay ny famaliny azy. Fa misy koa manko le resaka le hoe miresaka ohatran'izay le resaka fangereny zay misy fomba koa le izy indraindray. Misy faritra zao tsy mety mampiditra anao an-trano izy raha andeha angery anao. Satria dia nitendry zareo dia hoe ny tranonay tompoko dia tsy fanaterana maloto. Ka raha hoan'ireo zay vantany amin'ny faritra hoe magnanjary dia hitareo tsara mihitsy le plage akay borony-drareo any zany malanjary dia iny lalitra lava mahitsy be dia tonga any amin'ny aéroport rehefa avy eo. Fa rehefa rivariva ka misy volana iny dia gaga be nao ohatra misy olona mipetrapetraka be dia be mampiaraka reto olona reto. Fa tsy mampiaraka ireo. Mampiaraka izy ka. Eny mampiaraka miaraka dia eo zareo mahafinaritra le paoziny tadidina zany mandry. Dia eo amin'le faritra le plage io zany enao ta mamety akarivodrivotra masina arivariva sady makamaka vexa glacé letika makany volana mipotra viany mipotra viany. Dia enao zany mieritreritra hoe mba akarivodrivotra dranomasina arivariva fa tsy rivotra masina azonao eo fa zay lo hafa misy aloha zany ihany fomba ny any fomba fa tsy indrery fa raha mitsofoka aty amin'ny faritra anatinaty kokoa betsy misaraka varatra iny zany iny hoe vatovatomandry misimisy an'izany daholo ihany amin'le faritra ireny zany. Fa resaka fomba aloha le izy voalohany ny resaka maloto kakany resako eto fa tsy resaka hoe fako fanariam-pako soatra zany fa misy toerana le ozy ianao hoe itony toerana ambanivohitra be tovy izy dia misy manao maloto manarinary fako fa any amin'le ambanivohitra mihitsy ny tena madio amin'ny ankapobeny. Ny antony
be de be aloha zareo ny resaka hoe eo misy resaka hoe tsy fahafahana mividy zavatra koa aloha le izy de tsy manarinary zavatra mandeha eraky ny tanàna sotran'izay zany de iny zany ety amin'ny ety Antananarivo ny tanàn-dehibe rehetra dia mitambatra ao daholo aleo ambana zava-kely izay honora ny fomba fisainana dia ny hoe fady ny managadra maloto ka managadra loto zany hoe taisiamany zany amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary ny firenekafa koa zany misy manao an'izay fa avela ry izy reny anenivony zavaboary any dia avy hatrany reny dia jifain'ny biby na levony rivotra sy ny tontolo fotsiny any dia vita samy vita satria tsina ny kapa vetiny ny kapa vetiny dia zezika fa ny kaparanina kapa vetiny dia zezika fa ny kaparanina tsy zezika zay no mahatonga ny mpamboly amin'ny akapobeny raha ny tokony ho izy ho an'ny mpamboly zany mpamboly vary sotra zany tokony zezika kapa vetiny atao fa tsy kaparanina satria ny kaparanina asidra kokoa mivoaka avy anaty vatana de nefany ianareo tsy mbola nahita mihitsy hoe tatsaha anankiray mandeha manao fambolena eo ka ina hoe ay andeha pipi vetivety ahako de mandeha miala eo fa alefany ao ihany le izy de nefa iny asidra fa ny kapa vetiny de lasa izy mandeha mivoaka ary amin'ny andry tsy hoe akory hoe singam-bolo andavim-bosotry ny asidra kely ny mpanitsy iny fa raha iverenantsika ny tany fa raha ira te sino 5 millions zany mamboly amin'ny faritra anankiray eo de samy mandefa aby reo fa ny zavatra ratsy indrindra moa zany tendreny vohatra dia le izy io manko tsy hoe akory hoe arak'le voalazan'Raimbozy teo hoe ny 4 ami any mandoto resaka maloto zany le izy fandotona ny tanàna fa misy ihany koa tsy 4 ami fa mandoto tanàna raha Antananarivo renivohitra manokana fa le izy koa tena toe-tsaina raha ohatra mandeha amina faritra anankiray ka fahitanao madio ho teneniko hoe le tanàna anankiray zay vanamatsy amintsika matetika tanà Waterfront na hoe le toerana ngeza be reny de mandeha amin'ny faritra iny de hitanao madio le tanàna hanka ianao ka manary fakofako eraky ny tanàna satria ohatra ny wine be zany ay zaza de manary fako eto fa ny tena fatra fa hitanao malotoloto lozy ianao iny raiky zany eo misy manao de misy anankiray manary de manary daholo amizay ny tena wine indrindra dia ny olona tsy 4 ami teneny 4 ami 4 ami eo teneny reny 4 ami ny tenen'le olona ramsea tsy azo anarindrina fako ety enananina ety fa iry ozy izy ny dabapako ry amin'ny 100 metatra ry tena misy mandray andraikitra zareo raha maro tahaka izay ny 4 ami ary mety voafitoloana repoblika efa tsy 4 tsony izy amizay fa 16 izy amizay nametrahana andraikitra ry zareo zany hoe misy mpiasan'ny commune zay mametraka manome andraikitra azy milaza hoe sorona eto amin'ity toerana ity nareo raha maloto sy mikorotana fa adidinareo zany ny mitandro ny fahadiovan'ity baka ordure ity sy ny manodidina azy eto dia izay anisany anankiray mahatonga makany amin'ilay fitenenany an'le hoe aza manao malotoloto manarinary fako ity misy zavatra nyteneny Raimbozy teo hoe isika koa tsy miraharaha fa manipinipy enina hoditra bonbon pecto ray aza miala tsiny pecto na vodiny tsigara aza fa zavatra ataotsika izany fa nareo amin'hevitra koa miseho amin'ilay fa ny tena tompona andraikitra ny tompona andraikitra dia tsy ny fanjakana nefa itsika tsiraray avy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka fahadiovana satria isika miara-miaina amin'io sy miaina an'io rehetrarehetra tsy miteny ary ianao mahita olona manao maloto na mahita olona manary fako dia efa tompona andraikitra ianao zay hoe mahita fotsiny dia tsy miteny fa le izy koa rehefa tena le poritra be iny aloha zany hoe way poritra be io misy poto dia atao eo le izy de mitena hoe oramisia tsy fanaovana zany eo de ozy izy tatavinao vaky ngany tataviako tsy raraka teneny Godente. Avy amin'ny hard rock underground. Zany hoe mbola alefako any amin'ny technicien ny rehefa aveo zany fa hitsekiko ny dokotera Aminata iny nampiteneniko tsetro dalain'ny olona izy eo ivelany eo Isorgo manko ny anarany madame Isorgo madame Aminata Isorgo ny anaran'le madame mahakamy dia zaho miantso azy dia ataoko hoe Isorgo Aminata dia ny anaran'ny faharoa
Dimazaka Dimazaka zany ohatra ny lavany Tanzania dia Aminata Dimazaka milay kosa gôty any miditra ihany ako aloha zany matetika moatsika zany aloha rakaraka ny safidiny tsirairay zany fa ty resaka hoe vaksiny misy ao miteny hoe satria le papier-nareo le makany andafy zany lasa olana satria ohatrany hoe tsy mety le izy aloha amizao eny mihitsy ny valiny raha hoahy manokana zany aloha de tena sosiako mihitsy ary tena manirikiry ara izay tsy manakanatsy aga ny équipe de France amin'ny Euro zany satria tsy zay aloha le sujet fa misy mamaly an'izay sady mantsiato ty fifandraisany amin'ny baolina kitra sy ny sisa fa zao mamaly l'Union européenne ahoana zany le izy de tokony ho mamaly ny aviao andraharo zay ny antso mafy ny olona mihitsy hoe avianao vaksiny satria zaho zao mitondra tenina kategorian'olona samy hafa aloha zay vao nahita an'le maly de efa mipetraka ny olana hoe ahoana zany ny resaka ara-taraso momba zay momba an'iny aloha mba insisteko kely fa tsy haiko ny tenenin'ny docteur Aminata teo ny faharoa mahakamo foana rangah le zava-misy fa zao mantsy hoe politike tsy resaka politike sisy ohatrana moa zany aloha aleoko amin'ny resaka politike fa haiko ny fefy anaovana azy de atao zay ataon'izay olona le olona ny ivelany ka mahenona amin'ny resaka an'izany raha ohatra hanao fampisehoana zany ka mety tsy jery satria raha goty miresaka politika amin'ny radio na amty miresaka politika tsy olona tsy maninona ka raha izay kosa aloha raha izay ny tiako tenenina fa tonga ava foana mijery rehefa manao fampisehoana fa tsy mifandray zany ny tiako tenenina ohatra zao za zao tena le resaka ny Fianaratsoa tena manana zanaka namana mianatra ny Fianaratsoa amin'ny université any Fianaratsoa matetika mantsy rehefa valiana le izy de mahita valy foana manko nge na ny mpitandro filamina na zandarma na ministera fampianarana na ny fanjakana ankapobeny mahita valy foana ngery zareo fa zao allo mbola efa eno le tiako antanina foana tsy maintsy mandalo amin'ny étape io ve zany grève de lacrymogène de ministera miteny hoe efa karakarainay le vola de misy maty anakiroa tena leo be an'izany rangah raha zany ny atao hoe miresaka politika de citoyen engagé manirikiry le situation any Tuléar sy Fianaratsoa misy miteny hoe ka misy mpanao politika ao ambadika manolo efa zany foana koa ka misy misy de atao ahoana zany de atao ahoana de eto foana tsika zany anao ohatrany hoe grève hatramin'ny EPP rehefa kelikely de hotorana lacrymogène koa ny EPP ngamba satsiako aloha fa de mba zay mba manirikiry le situation de mba citoyen tehiteny zany matoako mikiry miditra teto okay inona zany misy mikasaosoka amin'ity andro an'ity ny andro farany anaovana le vaksiny de manangatsika rehetrarehetra androany ny farany anaovana le vaksiny de mbola manainga atsika foana zany hanao an'le vaksiny raha izay de ny resaka ohatrany teo zany de efa nanao tamin'ny herinandro de mbola hanao koa ohatranazy mbola nanao fanodoana de le zavatra mitranga moa zany tsy mahay politika ary tsy manao politika sady tsy hiditra politika mihitsy fa fanadihadiana tsotra fotsiny amin'ny fisainana tsotra zay amobarona amin'ny fomba fanadihadiana lojika nivoaka ny AstraZeneca de ny frantsay ny nanda voalohany indrindra tsy nety nanao satria hoe be maty makatso makaroa de voaka ny Covishield de ny frantsay manda voalohany indrindra de ekeny indray ny AstraZeneca ka raha ivoaka indray zany efa kelikely eo ny inona indray Sevechilde de laviny indray ilay ekeny indray ny Covishield fa laviny indray ny Sevechilde de ny ino zany logika tsotsotra kely fotsiny de faharoa le logika tsotsotra anankiray indray zay mampametra-panontaniana de ity ilazainy fa ny Union Européenne izy nanao fanambarana izy frantsay de lazainy fa ny Union Européenne tsy manaiky an'le izy de mahavarina anany fa ny ilay vazabe solotenan'ny vazabe solotenan'ny firaisambean'ny Européenne eto amintsika no nitarika ny vaksiny voalohany izy nanao voalohany any Covishield io de ahoana zany tsy mahazo miditra any aminazy tsony zany ringia io manarak'izay Covishield de efa neken'ny OMS ary dia maro ireo firenena mampiasa azy de mampiasa an'le Covishield de ireo zany zao tsisy miditra rehefa mandinika kely am'izay ianao de zao hoe ny anglisy ny karana ny afrikanina ny amerikanina ino moa zany filazandre ny amerikanina tatsimo amerikanina ino Amérique latine ny latino de ny asiatique nanao an'io daholo tsisy mahazo miditra any France zany reo
dia zany ve tsy midika hoe oka zay fa tsy miditra ty aminay tsony ianareo zay misy zavatra be lehibe afaka lazaina li zany fa ny anahy fotsiny amezako an'le izy aminah manokana fa tsy haiko nareo mety mitovy hevitra amiko na tsy mitovy hevitra amiko tsy mitovy tsy dia misy raraiko an'izay ho any frantsa za ny antony fa ny antony nanaovako vaksiny ny anahy dia tsotra satria za marefo dia za matahotra dia ataoko ny vaksiny zay ny anahy erovako anareo sy erovako ny tenako ny antony nanaovako vaksiny fa raha te handeha ho any dia hoentiko ny karta ny vaksiny koa dia ireo zavana vita vaksiny io tompoko ka inona ny tianareo atao rehefa tonga any dia ireo zay manaovy ianao PCR dia andahoara atao PCR. Ny faritra tena anisany maloto indrindra dia ny aorinan'ny tsena zany hoe rehefa vita ny tsena dia maloto ilay faritra ialan'ny mpivarotra. Eo zany ny tena hoe tsena be rehetra mihitsy tsena be rehetra. Tsena be rehetra mihitsy. Nisy fotoana zany ravoangy, nisy fotoana izy efa nisy ezaka natao tsy fantatro fanentanana tsara petraka ve tamin'ireny satria ny fako navelan'ny mpivarotra dia tsy niparitaka fa tonga dia nivangongo avy hatrany amin'ny 5 sasany ariva amin'ny 9 ariva zany hoe nisy toerana anankiray notondron'ny komina angamba tamin'izany hoe zay manana fako dia tonga dia manatitreetsy daholo ianareo mpivarotra fa amin'izao fotoana izao moa zany le izy efa tsy zany tsony indray fa zay toerana ila mpivarotra dia ahitana fako daholo zay mipetrapetraka teto nisy mpivarotra etsy Amerika misy mpivarotra tetsy Baronne nisy feno fako fahenjana fa talohany hatramin'ny roa sasany eo ny fanadiovana ataon'ny mpiasan'ny komina Membavy manadio ny aorinan-tsena Mahamasina manokana ny resahako ny faritra hafa tsy fantatro fa mirava zany ny tsena dia manomboka manadio le mpiasy ireo hatramin'ny 2 ora miroa ora eo mirava ihany koa ny prevy etsy amin'ny parking akaikin'ny bazar de quartier dia misy rangara izay koa indrisy moa efa lasa izy nanatona Jeso tompontsika any an-danitra fa efa tsy eo le rangam-panadio iny indray hatramin'ny 2 sasany amin'ny 3 manadio ny eo mialaniny eo zany hoe ireo tapaka hazona maskita no anisany tena ady lehibe ny eo dia sachet fa amin'izao fotoana izao moa zany efa tsy eo tsony dia ranga iny aloha asa na fokotany nanakaramaniny na i bazar de quartier ve nanakaramaniny iry zareo tatsy palais des sports ve fa ny fokon'olona moa manana fanapahan-keviny raha ny fivoriam-pokon'olona tantarain'ilay lamana ty zany zao dia hoe zay tsatsa ny tokantrano tratra fa tsaha misy WC dia tonga dia mantovy vola 5,000 ariary eo ny eo zay tokantrano hita fa tsy manana WC fa nanangana aby ny olona fa tsy mangery ao nanangana WC tokoa ny olona fa tsisy mangery ao nandeha fa zany tandra lehibe ken'la raiky tena mahavariana le valy tenin'le olona tany andraisam-bahiny le izy fa ny anazy le ary amin'le koloko valy de Maria any nandehanany tena enjana tonga teo amin'le WC anao nosokafana le izy mahadio an'izany tsy miditra mihitsy le rony fa izy ry amin'ny anina ry any satria fa nasam-bahiny tsy indra ny WC reny ny anazy fa le retakataria tonga kaikaiky zay resaka zay fa le izy koa nge hafa mihitsy ianao rehefa le hoe anaty alina manao ale satria frais koa le izy am'izay satria ny fomba fa teo aloha ny hasapana serika hoe ny biby tena enjana indrindra ny aorinan'ny amboa dia ny lalitra eo amin'ny ela zany tonga dia mipetraka dia manisangy la resa hoe 1 2 et manomboka amin'ny topy dia manomboka 1 2 3 ianao topy 1 2 3 4 5 zany hoe après 5 secondes tenao latsaka malaky ireo ka tsy fantatra ny tomobile mijanona ve ny afantaran'ireo biby ireo hoe misy amely eto na ny fahitany an'le olona iny misy olona miditra ty anaty ala ty andeha amely iny
fa eo amin'ny entre 5 et 10 secondes eo a C'est silencieux. da tonga de tonga ry zareo zany fa ny hoe frais aloha na tsy frais fa misy faritra zany a tena tsy mahazatra azy io a raha resaka hoe fanaovana maloto anaty WC fa noho izay 5,000 ariary izay a dia nanangana WC aby ny olona fa tsy mangery ao amin'io WC io azafady indrindra atsika zay ao am-pisakafoana tsy mivoaka ao anatin'ny WC io koa raha le olona fa mbola paritaka ety sy roa ihany Teo aloha teo koa ny foko tanety amintsika rehefa hoe tsisy WC ny tokantrano anankiray dia voasasy fa amin'izao ohatrany tsy haiko hoe matoritory kely ve tafiditra ao anatin'le resaka teo ihany aloha zany ka eo koa mantsy izy dia mbola le hoe le any anaty ala ohatr'izany hafa mihitsy zany le hoe mifitra miaraka amin'ny ravim-boandela ka hazohazo kely reny zavazavatra reny misy tsirony zany rehefa mifitra amin'ilay izy ianao fa problème raha misy kale ny tena tsy mety amin'iny rehefa hoe mandeha ka tsisy taratasy nareo dia aza mampiasa n'ilay zavatra ravina somary malamalama ny antony rehefa mifitra zany ianao ka lasa makiraha ty amin'ny lamosina tely izy rehefa avy eo fa aleo zany reny ndray malailaina ianao rehefa avy eo fa aloha azo kely ohatry ny olona zany expert marina zany expert de la nature ka tsy mahitsy le izy iny zatra efa fatahona le izy dia ay mampiasa ravin-tsosety ianao dia rehefa mandeha miala foana dia le milalana zao efa ninga iny jiaby aza mampiasa le malamalama mosika mandeha koa fa miakatra jusqu'à la lamosinao miakatra ho io jusqu'à la lamosinao raha le malamalama reny ny ravim-boandela koa isany ratsy indrindra tadidiva rehefa manao salopety ianao na manao an'le akanjo fetina miasa reny fa ana hiala tanteraka le izy fa aza mele kirazorazo amin'ny tany fa so ianao mampiditra le izy rehefa inona ary zany mifitetaka zany tena enzana reny zavatra tena sarotra ny tena aloha sa matsy dia zao ne mandeha voyage miaraka amin'io dia mipetraka amin'izay ianao eo akaikina ohatra matakataka zany le olona dia anao zany tsy mahainao le fofonao eo zany ianao dia ianao zany mijery an'le olona mitodika makary aveo amin'izay ianao mitsapa ohatran'izao ao zany tsapainao lamosinao ao zany tena zavatra sarotra mihitsy mandeha mandeha le fotoana ianao zany baika ianao manao combinaison manao combinaison ianao zany te mikapy ianao zany miala ianao te mikapy ianao a eo anao tonga dia ohatrany hoe manala an'le combinaison dia mikapy ianao zany teo anaty dia rehefa eo anao zany mikapy hoe ohatra nakay sara kodidi makay bara WC moa zany io efa nahitana zavatra koa tao amin'io bara WC le anaonao raha eo mamasiny azonao le izy indray le misy fetsifetsy tay mako amin'iny aminao misy an'le hoe omena ty kely zany tokony amin'ny sivy vao miteny ohatr'izay mbola tsy amin'ny sivy zao ka raha vao manao combinaison aloha esorina aloha manao kiloty madinika mandeha mikapa any an-tsaha fa tsy hoe akory hoe manao combinaison dia mikapa any an-tsaha gaga be anao hoe ohatrany rapide zany vongory te aty zany azonao inakay zara le izy teo 2 3 4 5 6 7 8 hoe lany lasa aty ve tsy zany le zavatra mitangy vita zany ianao dia mitio ianao fa mitondra papier génique le taratasy tsy mahazonao diovinao le izy vita ampidirinao ny akanjonao a lamima tsara gaga ianao rehefa miasa fa mbola maheno fofo te any eo anatin'le capuchon daholo papenao maro lamosinao tsisy tanan'akanjonao tsisy fa fofona manentoento ihany ay le izy papeny le capuchon aorinao a le kapanao eritreretinao hoe lany vongory terapita na many lalitra aza manao combinaison raha mandeha ny kapa aza manao any iny ty ry salopety hitanao iny tadina salopety iny movatsy reny le mofo miofotra dobe reny le tadina salopety enzarabe ary ahoana le bandy le saribavy le nanao lisy teny anala dia aveo nitodiky razoky tsy teo le zavatra navoakany tsy teo Matcho, la 16 alle izy teo dia matcho le ry teo ambony sahona no mikapa lasa le sahona
zany hoe rakla le aza entiny sahona mitsoka ve javonao a dokam-barotra Hey, besoin d'un bon plan? Star se déplace chez toi pour livrer tes boissons. Cool, non? Alors passe vite ta commande via l'application mobile Starnaka ou via la page Facebook Starnaka. En plus, la livraison est gratuite pendant tout le mois de mai. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Ensemble, célébrons le foot! Vivez en temps réel les moments forts de l'UEFA Euro 2020 en suivant l'intégralité des matchs dès ce 11 juin sur les chaînes Canal+ Sport. L'ambiance sera au rendez-vous car les matchs seront commentés par nos meilleurs experts. Ça tombe bien parce que le décodeur avec un mois d'évasion est à 55 000 arrières seulement. Et retrouvez vos programmes préférés sur MyCanal. Alors n'attendez plus, abonnez-vous vite auprès des points de vente Canal+. Les bouquets Canal+. Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphone. Collection gasy stylé vaovao be noforon'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra. Raha te ho stylé ianao e. Jifaodiany zao ary les collections gasy stylé an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy et stylé. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Menay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny hazavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka ichargena finday TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ça sent la fête. Oui, c'est la fête. Ça vous dit de faire la fête et des économies en même temps? Alors, célébrons la fête de l'indépendance avec Softy. Papier toilette, essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs à jeter. Profitez des prix d'exception sur une sélection de produits Softy. Du 14 au 27 juin chez Jumbo Store et à partir du 15 juin chez Shoprite. Softy, là, on est bien. Amin'izao fiteny saramandry zao manana fandriana hividiantanao atokantrano dia ny magazay Cosmos ny safidiko. Ny magazay Cosmos ny safidiko satria hatramin'ny 30 jona dia saramanitra miavaka miaraka amin'ny Cosmos. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 20 isan-jato amin'ireo entana maro samihafa voafandina, finday, électroménager, fanaka sy kojakoja tokantrano ary fahitalavitra. Tolotra manakely manerana magazay Cosmos sy ao amin'ny tranokala www.cosmos.mg. Cosmos, votre partenaire de confiance. Amin'ny Aigle d'Or fanomezana tsara indrindra ny Sofety miray izao. Mividiana kapa hoditra 100 isan-jato amin'ireo vokatra voafantina ho an'ny dady. Fa mbola hisy fanomezana hafa tolotra Aigle d'Or toy ny bracelet, porte-clés, tolotra manapetra. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Ny mpitandrina mivady, ny birao sy ny komitin'ny sampana lehilahy kristianina, ny fiangonana FJKM Matramvato Anjanahary Martiora dia faly manasantsika rehetra kristianina hiara iombom-bavaka ny alahady 20 jona 2024 manomboka amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora ary amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny FJKM Matramvato Anjanahary Martiora. Ny valopom-bokatra dia azo raisina eo amin'ny sekretera amin'ny fiangonana, ho anao izay tsy afaka kosa dia azo alefa amin'ny vola amin'ny laharana 034 00 162 58. Ny tolakandro ny alahady io dia hisy ny antsakiry izay afanainy nitarika Laurent Rakotomamonjy izay manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Aoka ifampilaza isika tadidio fa manaja hatrany ny ameana ara-pahasalamana hatrany isika mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny birala Romanina toko 12 andiny 10 tapany voalohany.
Que de news chez KFC! Le Lunchbox arrive chez nous. Le Lunchbox! Dans ta box KFC, tu auras du poulet, des frites succulentes et notre pain moelleux. Notre Lunchbox est à 9 900 arrières. Du lundi au vendredi, de 11h à 15h, à KFC Accordi et à KFC Tana-Waterfront. Le Lunchbox KFC est à 9 900 arrières. Bon appétit! Wai, efikatona toerana fanaovana vaksiny miaro coronavirus. Andeha aingana hanao vaksiny sao tara. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RDJ am Siv Maraina. Célébrons ensemble la fête de la musique. Olympia Festival Music avec la RDJ 96.6 FM et Orange le lundi 21 juin. Une journée spéciale avec Boutou, 2 trophées RDJ Musica, Denise, 5 trophées RDJ Musica, Mad Max, lauréat du titre le plus diffusé 2018, Eljo, RDJ Musica R&B Soul 2020. Animé par Eric, Honora, God, Francis, Renpouz, Larissa, Baron, Shinchan, Gova. Suivez en live l'événement sur la page Facebook RDJ 87.6 FM dès 7h30. Olympia Festival Music. La fête de la musique autrement. Écoute RDJ. RDJ. Orange. Sudivcha! Sudivcha! Ny fandarantsika amin'ny fandaranarivo atao amin'ny onjapeo radio des jeunes RDJ onjapeo amin'ny tanora dia mitohy ihany manambahiny ny fandarana ny avy eo amin'ny Baobab Plus. Ie, sady be dia be ny nanontany Rempozy hoe Baobab Madagasikara sa Baobab Plus sa Baobab Compagnie le izy. Izay mihitsy ny azakazako nakaty teo satria henoko teo hoe nisy fandosoana kely le fanazavana. Miaravantsika eto ny tokantrano dia miaraba mpanentana eto amin'ny plateau. Ny Baobab Plus dia orinasa anankiray ao anatin'ny Baobab Group. Izay ahitana ny Baobab Bank sy Baobab Plus. Dia le plus kely ny mahasamihafa anazy dia ny Baobab Plus dia orinasa sosialy anankiray rehefa nandinika ny mpanangana ny orinasa tamin'izay fotoana izay dia natsikaritra fa mbola betsaka ny tokantrano eto Afrika tsy afaka misitraka ny herinaratra, tsy manana fahazavana ny tokantrano ihany dia nitsiry ny hevitra dia raikitra izany teo ny famarotana ny kit solaire na ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Maro ny antony mety tsy hananantsika ny tokantrano izay herinaratra izay, mety hoe lavitra ny toerana na koa ny tsy fananana ny enti-manana dia izay nitsirian'ny hevitra. Ny Baobab Plus dia 5 taona izay nisiny ary efa misy eraky ny Afrika izy misy izy eto Madagasikara, any Mali, any Côte d'Ivoire, any Sénégal. Amin'izao andro ririnina satria amin'ny herin'ny masoandro mety foana ihany izany izy io? Mety foana ny fitaovana ao amin'ny Baobab Plus na rehefa misy masoandro, rehefa mazava ny andro, rehefa tsy maloka hoe takony ahoana zany hoe nitakomany tsy rahona fa nitakomany hazo le izy na hoe nitakomana bâtiment fa rehefa mahazo an'le hazavany masoandro iny izy dia mety foana na mandrahoana kely raha ny andro mahazo izy fa somary miadakadana kely fotsiny. Inona moa zany zakan'izy io? Mazaka télé, radio, frigo sa amin'izay tsika misy karazany maro ny kit ao amin'ny Baobab Plus miankina amin'ny enti-manana sy miankina amin'ny filan'ny tokantrano tsirairay avy. Manomboka hatramin'ny jiro anankiray izy io raha ohatra zany hoe tokantrano anankiray jiro anankiray fotsiny ny ilaina dia misy an'izay tolotra izay. Misy koa ny tolotra tonga hatrany amin'ny jiro anankitelo raha ohatra raisitsika zao izay jiro anankitelo izay dia alohantsika eo amin'ny 700 isan'andro eo, zany hoe le vola alohantsika makany amin'ny petrol na mandeha makany amin'ny
any amin'ny zavatra hafa dia alohantsika isan'andro le izy dia efa mahazo jiro anankitelo fa nitolotra tena entina eto androany satria ao anatina période de lancement zay na tena ao anatin'ny lancement dia ny kit solaire en 5000 TV zany hoe efa mazaka écran plat le izy écran plat 24 pouces dia ity le batterie moa zany miala amin'le batterie le isan'andro le hitantsika isan'andro ngeza be iny dia le mila chargena rano efa tsy izay tsofa efa teknolojia vaovao misy panneau miaraka aminazy tsy nentsika moa zany le panneau satria 80 cm eo ny habean'le panneau dia tsy nentsika tsony efa chargeko izy ity apetraka any an-tokotany ny panneau dia ity no batterie chargena anazy nitondra jiro anankiray ihany anorontsika anazy dia tonga zany dia efa miaraka amin'izy iny tonga dia efa miaraka amin'ny jiro ny panneau zany ny panneau any an-tokotany apetraka ny batterie ohatran'ireny compteur firy metatra zany ty misy 8 mètres dia 2 mètres ny miala amin'ny panneau ny batterie dia tonga hatramin'ny 8 mètres ny jiro tsirairay avy misy tonga hatramin'ny jiro anankitelo misy détecteur de mouvement ihany koa miankina an'le tolotra safitinao dia miaraka amin'ny télé lehibe anankiray dia mandeha tsara ny jiro misy karazany anankitelo ny hazavana dia miaraka amin'ny télé izy dia le télé tonga dia efa misy mahazaka an'izay karazana décodeur zay karazana décodeur tianatao le décodeur zay jifainareo amin'izay partenaire tianareo tsy voatery mandeha amin'ny herinaratra fa tonga dia amin'le batterie ihany koa no mandeha zany hoe mividy an'le kit zany ianao dia mividy décodeur anao na antenne ninina zay tianao atao dia efa afaka misitraka ny télé sy ny hazavana ny tokatrano anankiray tsy mila mandoa facture na herinaratra intsony afaka ichargena telefona ihany koa dia izay vidin'izay manomboka amin'ny 24 200 ariary isaka herinandro misy garantie roa taona ny vokatra mariana fa zany hoe ohatry ny compte nofaina ihany zany le izy fa tsy vidiana hoe tonga dia hoe tisinday afaka manao tisinday ianao raha manana fahefana fa ny tena hoe tombotsoa dia afaka alohanao tsikelikely le izy mandoa herinandro ianao dia mandeha herinandro ny kit mandoa indray ianao dia mitohy foana ny fandehanany isan'andro fa ny kit eo amin'ny voalohany misy petrabola ihany koa nefa na izany arany vao voalohany ianao androany mandoa mipetrabola dia azonao eo ny kit dia mipetraka any aminao afaka roa taona ny kit dia anao renindray miasa 10 taona 12 taona maharitra hatramin'izany ny kita mariana fa io marka Biolet io dia ny amerikanina no namolavolana azy dia ny tiana mariana dia le misy an'izay garantie roa taona izy tena misy manaramaso manana service 7 jours sur 7 mandray ny appel ny Baobab Plus dia misy eraka Madagasikara efa manana ny service après vente rehetrarehetra afaka mandray an-tanana zay mety olana zay atreto aloha tsy dia tena ahitana olana ny vokatra zany hoe tsy tolotra omenareo ty ve zany dia mijanona ho anay sa mbola hoentinareo mandeha aloha hoentinay zay le fantaniko raha eto Antananarivo manokana zao aiza misy ny point de vente ny Baobab Plus raha ny siège zany dia eny Andraharo raha ohatra hoe tena iny fa tena te hijery an'ny vokatra dia eny Andraharo eny amin'ny immeuble Discodin ny amin'ny ancienne Discodin moa zany no misy anay fa manana partenaire maromaro zay fa ny tena tsara dia miantso ny telefona 034 11 373 39 manana agent be da be zay ihany dia afaka manantona izy ohatra zany tsy afaka mihetsika ianao nefa dia hijery an'ilay fitaovana dia miantso an'io telefona io dia manazava ny toerana misy anao dia afaka manantona ny agent miaraka amin'ny produit dia manoro anao fampiasana anazy mariako ihany fa tsy mila compte bancaire ny fanaovana nyty fividianana nyty vokatra ity tsy mila zany hoe mila jerena ny inona ny asanao na hoe mila jerena hoe inona ny tantara ny fidiram-bolanao tsy mijery an'izany izahay fa ny certificat de résidence tsy mijery mihitsy raha ohatra moa zany raha ohatra ny saram-panambadiana ka nisaraka efitrano nareo mivady ohatra dia mahazaka télé anankiroa izy ity tsy zany mifikanao ka tsy zay no lavanao anazy raha ny saram-panambadiana dia ny anankiray mahazo ray dia anankiray mividy anankiray dia
Tsy mila zay fotsiny zany ilayntsika ny karapanondro dia ny certificat de résidence dia ny petrabola voalohany dia miankina amin'ny enti-manana anao no andoavanao anazy hoe andoha herinandro afaka mandoha mihoatra ny herinandro ianao mandeha foana ny kity any aminao le izy. Herinandro raha ohatra ka tsy azo atao isam-bolana. Tsy voatery izay tianao afaka mandoha an'izay volana faran'izay tratranao ianao fa minimum raha tena sendra tojo olana dia mijanona any aminao ihany ny kity fa tsy mandeha izy. Tena bloqué izy dia tsy mandeha dia manam-bola ianao dia alohanao amin'ny karazana fandoavam-bola efa misy karazany maro moa izao ny mobile money eto Madagasikara dia alohanao amin'iny dia masy code ianao dia ampidirinao ilay code dia misitraka mandeha indray ny jiro sy télé. Afaka averina zany ilay izy raha ohatra hoe tapa-kevitra indray izy hoe mety tsy ampiasan'ilay izy ela be fa herin-taona fotsiny ohatra satria anao teo ny teny hoe roa taona rehefa feno roa taona dia anao tanteraka amin'izay ilay izy raha voalohanao. Tsy dia tena aprisiana foana aloha ny olona dia ezahana foana mba ahafahan'ilay olona hitazomana azy. Satria ilay izy solution tsy mandoa jiro intsony ianao tsy mandoa jiro intsony tsinona mandritra ny volana maro raha kajikajina tsotsotra fotsiny hoe raha tokantrano tsotsotra mety mandoa 3 alina eo amin'ny jiro raha kajikajitsika izay ao anatin'ny 5 taona efa maromaro ihany efa 1,800,000 ariary zay nefa raha manana an'ity zany ianao efa tsy mandoa intsony satria efa feno jiro ny tokantrano rehetrarehetra ao moa zany manana ny indépendance totale. Ka zay zao avaly Arivobabo zay zao avaly Malala Lodo dia ahoana zany mba te hampiasa ty tolotra rety za dia ahoana mba hanaovana azy zany? Dia aza misalasala atsovy numéro efa misy ny agent anay any Arivomamo ary tsy ho ela kory ary any dia isy Arivomamo zay moa ny akaiky ny tsiraivo mandeha hitanao itasy mihitsy zany tsy ho atsy dia efa hitsangana ny bureau régional any Atsovy mandidy dia afaka manantona ny agent atsovy ny numéro koty afaka miresaka les cautions mbola tsy henoko tsara fotsiny fa les cautions le aloha amin'ny voalohany zany iny rehefa averina l'izy dia averina les cautions sa jerena ihany koa ny somary fahasombanana ohatran'izany tsara aloha zavatra hoe ampoule raha indraindray ohatran'ny mety koa le ampoule reny ohatran'ny fantatrareo any dia misy mampanofa koa any fa sady eo any ianao ka zany aly ianao fa za mikiry any amin'ny hiditra moa zany fa teo ratsy be ny réseau ritsy mpanohana fandarana ratsy ny réseau anareo ty dirako ty mbola mafisiko ihany amin'le resaka fanazavana samihafa sy ny adihevitra mety miditra indray mademoiselle avy eo ny vaccine voalohany ohatrana manoka fantatro fa io vaccine nataotsika io namana rehetra izay efa nanao izay miisa eo amin'ny 5 alina sy 1 hetsy io tsy amin'izao ohatrany tapaka le feonao goty somary reo nanao le vaccine miasa io vaccine io zany zay petraka eo zay afantatra tsara zay fa ndeka ohatran'izay dia resaka géopolitika sy géocommercial ny fiantso azy zany hoe misy fifanindrina zany eo amin'ny famokarana ny vaccine samihafa manerana an'izao tontolo izao satria avy any Angleterre ny AstraZeneca Covishield avy eo nisy indray koa ny Sputnik 2 dia misy koa ny famokarana ny Inde famokarakaraina tany Angleterre dia Frantsa indray nanao ny fikarohana anazy be le resaka ohatritsika ary nanana ny CVO vary malagasy fa nidivana mafy any fa tsy tena nazo sisiny moa izy ka tsy azo indra eran'izao tontolo izao satria raha misy vaccine nge tena vaccine tokoa ka nitsapatsapaina tokoa ka tena fantatry izao tontolo izao ny zay ny nataotsika mataotsika tsy nitsindrina vaccine CVO zany dia satria tsy tonga teo amin'le hoe stady ahafahantsika miady amin'le izy amin'izay lafin'izay ohatranako izay miresaka zany fantatro etsaka moa zany ny adevitra mandeha fa efficace amiko io vaccine io ao zay miditra amin'le etape faharoan'le adevitra amin'izay efa resaka tsy fahasalamana tsony ny resaka zany eto fa resaka taratasy izay ifanindriny izao tontolo izao momba ny resaka vaccine sy ny varobarotra momba ny vaccine sy ny influence eran'izao tontolo izao momba ny vaccine ny fanontaniana sy fangatana nge dia tsotra zany mity androany ity satria vao mafana le izy avoaingaikaingana raha nga le bourse laikizy avoaimeny fa tsy maintsy ifatotoraka lacrymogène zao foana ve nefa ve le ministre ny fampianarana ambony miteny hoe fikarakarana an'le izy zay mbola tsy vita vaccine ireo ankizy ireo fa ny resaka averiko indray hoe ny mandeha makany ivelany afaka makany Arabie Saoudite raha misy contrat makany afaka makany Chine raha misy contrat makany manao spectacle ohatrany manokana dia any France Suisse Belgique ny akabeazany contrat le tokony ale ato zany rototrako amin'le izy io ahoana zany le izy koa tsy inona tsy hoe embarqué ivato dia any Roasia voahody
fa de ny aty ilay resaka taratasy ny ilana fanazavana hoe tonga de efa tsy mahazo renouvellement visa circulation ve zany tonga de efa tsy mahazo miainga ve zany de lalaka le rehetra farafahabetsany mandalo ao Ethiopie de any France de zay vao miparitaka manerana n'izao tontolo zao so de vao sambotraniko misy manontany eto ny ry Afitra hoe raha atao tisinday zany le izy de ohatrinona aleo ngamba ny miantso an'le numéro satria misy karazany manantona mivantana misy karazany le sina mbola afaka misafidy ianao hoe aka an'le jiro anankiray sa aka an'le jiro ananki-efatra de miankina amin'ny hoe mbola afaka alohanao 3 volana afaka alohanao 1 bolana misy karazany maromaro le izy eny Andraharo eny amin'ny immeuble Discodin na miantso an'ny téléphone 034 11 373 39 ny tena tongavana eto koa de misy road show mandenderaka Antananarivo any am'izao raha ohatra zany mandalo eny akaikinao eny izy de aingana miazakazaka manantona satria misy code promo zarainy eny de le code promo io afahanao mahazo 7 andro de gratuité mihoatra zany de androany izy sao mandalo eny Itosy miala eny Andraharo izy de mandalo eny Itosy apita Tafika eny de rapitso izy eny Andranomena any Vato any apita Tafika any Talatamaty de amin'ny Sabotsy izy any Ambomangakely any Mahazo any de afaka manantona efa misy vokatra afaka jifaina eny amin'ny point d'animation maromaro eny zareo no manome ny fanazavana fanampiny amin'ny tena vidiny fa ny vidiny isan-kerinandro dia manomboka amin'ny 24 200 ariary 200 ariary fa malinany le fanontaniany goty teo le petrabola tsy miverina satria tafiditra ao anatin'ny vidiny kita le izy mankasitraka ny ry Afitra ny vahiny teto amin'ny Fandaharanarivotra nitondra zay zava-baovao be zay avy amin'ny Baobab Plus kit solaire zareo dia mirary fahombiazana ho an'ny Baobab Plus mankasitraka tompoko mandra-piona mandra-piona ary ny mitoy ihany moa ny fandaharantsika eto ny zavatra tokony marihina momba ny lohahevitra tamin'ity 17 ny volana Jona alakamisy ity dia ny hoe ny fiezahantsika tsirairay manaja ny tontolo iainana sy ny fahadiovana ary mampanaja satria na eo azy ireny sokajin'olona voatanisa teo ireny marina ny tenin'ny Baronina hoe isika ihany no mahatonga ny fifampirisihana ho any amin'ny fandotoana fanombanana tsy fikajiana ny tontolo iainana isika raisiko manokana ny tenako mifoka sigara aho ohatra ariko eny mivody tsigara ohatra ataoko ohatra ny tenako fa tsy ny olona no ataoko ohatra araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe asiko mafy ny tenako mba ho mangana amin'izay mba tsy izandray mena mitsangana raha mananatra ny hafa ny fahavitan'ny ezaky ny mpiandraikitra ny tanàna eo ihany fa marina ny voatanisan'ireto namana teo rahantsika mahita raha madio ilay tanàna sarotra ho an'ny mpandotony ianao hoe sahako ve ny andoto an'ity toerana ity zato izy mahafinaritra be tsy ahitana na dia poto taratasy na voditsigara akory aza ahoana no ahafahana manao an'izay ary raha ohatra koa mbola tovonantsika fifankahirezana fifampirisihana fahasahiana mifanitsy ny fahadiovana sy ny fikajiana tontolo iainana maika koa teraka vokatra tsara fa inona moa no mahatonga ny aretiny tsy ny loto anankiroa amafisiko momba n'izay resandra impozy zay ny anankiray ny an-tanan-dehibe de raha ohatra resaka kabine sy maloto an-tanan-dehibe zany otrany fivoahana io de iombonana hevitra hoe tena mahatonga ny aretina sy ny sisy io raha ohatra ka ary zahako manamafy foana eto fa tsy ny fahantrana sy ny fahasahiranana ara-bola no tokony hahatonga ny loto eo manko nisy adevitra be dia be isan-karazany na momba ny aretina COVID-19 fa tsy ny fahasahiranana ara-bola sy ny fahantrana no adika avy hatrany fa tokony maloto zay ny anankiray indray misy le resaka hoe na roviana misy fanentanana momba ny mandeha manao maloto any anaty ala sy ny sisa ny tokony hatoron'le olona ngamba hoe mety mahatry salamanao ve mety mankarary anao ve ny fanaovana n'izany maloto izany sa hoe le toerana efa mahazatra azy zany sy terena soa misy dia tasy amin'le kabine de zay ny ana ny hevitra aloha amafisiko
fa manome valina baolina ihany voatrany tsy de voaresaka ny valina baolina aloha tamin'ny omaly ny pays de Galles nandresen'ny Turquie rono tsy misy tena diso fanantenana tamin'ny Turquie sy ry Burak Yilmaz mihitsana ange zany Turquie rombo teo amin'ny match anankiray Russie nandresen'ny Finlande por nalelon'ny Finlande koa satria Russie transparent be fa nandresy any izy rehefa aveo Italie fantatritsika tsara fa rehefa misy compétition misy any Italie dia intéressant foana io mahafinaritra foana na dia nahasoso tsara Italie indraindray tamin'ny resaka matière tamin'ny coup de tête dia Ukraine sy Macédoine du Nord manomboka amin'ny androany ity zay ny momba ny Euro efa manomboka amin'ny andro faharoa manko izy ity anio koa no manomboka mitohy ny resaka Copa America zany ahitantsika ny Brésil any misasak'alina izay mazoto toy izay ny fidirana fa dia averina amafisina ihany zany le atao hoe tarikevitra ny tiako nentina avy ety ivelany ety ny adihevitra mafana dia mafana momba ny vaksiny zay tsy ny vaksiny intrinsèquement ozy ny fiteny amin'ilay intrinsèquement tsy le fahasalamana azo amin'ilay vaksiny zany ny adihevitra eto fa ny resaka efa ara-barotra sy ara-géopolitika mifanirindry any ivelany amina resaka ara-taratasy ny akoho mitovy ihany fa ny poulet de chair dia ny akoho gasy dia samy mazoto indray mbola mijery baolina amin'ny androany ity aloha dia mametraka ny veloma mandra-piona goty ao anatin'ny ny sary moaty zany fa takonao anatin'ity mandra-piona zalahy mandra-piona makasitraka goty averina ihany zany indrindra fa voatenin'ny goty le izy tary alohan'ny atsony farany teo iny ny hoe ny lafin-javatra ivelany zay resaka izay dia tokony tsy ampivadiana ohatra hoe misy politika rangaha ao misy resaka varotra rangaha ao dia mihitatra zay mbola azo le ferina ihany fa any amin'ny hoe tsy reveko rangaha le firenena ohatra zao tsy anina koa zany maninona moa isika raha ohatra ka manakatona assistantsika amin'ny firenena ohatra zao na ohatra zao tsy tokony ho tonga any kosa le resaka satria mahaiza manavaka ny akoho sy ny apondra resaka afy tia firindray sehatra hafa raha afy tia firitranga ohatra zao ary raha ny olona mamoaka hevitra mba iny atao ahoana moa fo tsy emboka akory ary tsy vato raha teo fa dia mety ho tezitra tokoa na mety fa ny fampitaona reto tompoko andao anao an'izao anao ahoana raha izany mitatra ka miteraka korotana sy savorovoro indray ary anampy ny valana retina efa valana retina fa zay miteny an'izay dia miteny an'izay ny anitatra an'le resaka azo atao fa ny fampitaona andeha anao hoe ndao ary anao an'izao sa ahoana hoe ianao erika ohatra ny tena izy raimbozy atsika zany amin'ndraindray rehefa manao zavatra dia nentin'ny fo kokoa fa tsy entin'ny atao hoe fanadiadiana vao mandray fanapa-kevitra any ka raha ohatra hoe mandeha zao ny baolina hoe anisanao rehefa mandeha zany zao ny Euro dia ny tsy tavana ny Allemagne satria nampijaliana allemand tany le dala taza sy tia Allemagne mandrakizay tsy resaka baolina le izy tsy resaka le alina fa lasa ato mitambatra ao daholo ny zatra rehetra na tompo tsy tiavako frantsay satria ny frantsay dia nananjanaka atsika tsy hany ny atao adihevitra tsy tiavako espaniola tsy tiavako espaniola satria malaza be Real Madrid zay fotsiny dia lasa hoe tsika rehefa manao adihevitra ena Barcelona na Real ray ihany zany fa lasa any kokoa isika manao adihevitra fa tsy le fanadiadiana canadianina dia Covishield nataony faly be amin'izany ho any Canada sa tsy ho any France zay zao elika zay aminao any olona anao zao ho any Canada tsotrao tsy ho any France sans franc français raha mbola misy tsisy raha tsy metsika Euro miainaka zao ny maso ivon France miaino atsika izy zao anaovantsika fitenina anjely dia tsy hainiko faranana misoranao sa tsy soranao ka soranao sa magnano raha io zala magnano vaccine sa tsy soranao soranao ndraiky sa tsy soranao anao mety tefa maso anao vangoako anao izy koa tonga take télébandy le vidy an'le gauloise nefa le dala Boston en fond le soranao izy tsy soranao Boston menaka izy gara américaine tsy ninaka io izy tsy ninaka izy izy fo za tsy hainao tegna amin'ny akitiny zay mikoranko anareo tsy sorako raha igny tegna marigny nagnano vaccine iny tsy sorako ndraiky izy igny fo maro loatra zany olona manodidina anay mitovitovy zay
le raiky nagnano vaccine iny le tarika etsetra iny fa tsy zaho lahy so manaova satroka fa mahizirana iny zalahy isoraky ndraiky tsaky tsy ahoako iny fogna mabogosy za io maro olo mikatramo matika akatô zalahy za raiky bogosy za mignon za ndraiky tsy melty za ndraiky tsy sorako bogosy fa misy charme za tegna marina tsy bogosy fa mignon kely dikan'izany bogosy nge sondenda hony zala anao za mikorana momba anao anao larisa anao sondenda be io anao zakany nafazoko sondenda za mignon ry barona rehefa diky amy teny malagasy boasso de ny gosy ndenda ny fitsonana azy ka rehefa bogosy zany sondenda kefa naheriko zalahy nokoranokorangoko take ire za mignon Justin Bieber reny rafiko jiaby regny Jay-Z koa mbola rafiko izay mahatonga ny raha losa regny ane Jennifer Lopez ndraiky izy araiky Selena Gomez bara teo izy barona de tiana vosa 5000 ya zay ndraiky sanako izy zay na laiky jiaby dilistako zany molo avansa 5000 ndraiky zay mo zay tegna mitaregna zay zalahy tegna mitaregna kala rehefa aveo commande daholo zay commandinareo de micommande le olona na izy zao le valiteny rehefa aveo samy mandoniny anazy na rehefa aveo alo za aloha ipipi kely de alina de tsy hita misy namagna raiky zay nomaly za de hidina ambany akagny izy ndiaka raha tsy nierina tsy nifody miara tsy zera anao mandigny anazy agnabo koa anao izy tsy tonga na palahelo za maforegny zay la zay nomaly ndraiky zay zagny magnategna alamagna reo andafy any vaccine io zala zay fagnanagno zay koa fa pare andeha la France zay fianakaviagna jiaby zany tena problème la zay fianakaviagna jiaby efa gnanano programme anatra za sprinter telo za raiky fo mandeha amin'ny ivato akagny satria zegny efa mivaliko resy satria efa mivaliko resy kaka jiaby igny visa efa nazo zay tsy maintsy andeha miambiny karibu sa tsy karibu dokambarotra tsy maintsy siègen'olo boko dolo karibu karibu madame masitona manatevina ny ray volana karibu tsika nanao ny fiteny paritra efa pibanery zany fivolagna avaratra agny zala maromaro izy mandeha mazo tsy misaraka ela izy misy tsy mietika izy boko anao mandeha mazengary moa olo tsy hainao net zay zany boka fiteny aminay any fona tenenina reny bosy fa tonga fona inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy mialo misafy. Nefa rehefa iny, zay malasa olona. Alasina hitarana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Baobab Plus, un goût azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra.